Voarovolana monja no nahavitako ny asa miaramila. Tafika frantsay no nisy ahy tamin'izany. Mbola tsy nananasa kanefa mba manana tahiry kely ihany mandra-pahitako azy ivelomako. Nalehan'ny saiko voalohany nefa dia nianatra katekomenina aloha tao amin'ny fiangonana protestanta anankiray ao Fianaratsoriny Vohatra. Teo no fakahitana isy rabako Arsoa Ianja Malala. Zazavavy tsy tena fotsy nefa tsy zarazara fihodirana fa mazavazava kokoa. Lava volo ary somary ranjanona raha teo satria mba mahatratra 1 metatra sy 80 eo izy. Tsy dia tia miresaka be loatra noho ny mahasarika enatra azy anga, ary na mime aza dia tsy fantatra loatra hoe faly satria tsika vola tsy nanan'izay no aseho any matetika. Kanefa dia tena manendrika azy ery. Izy koa moa somary lavalava tarehy izay ka miova tsy orony misy rony, indrindra mizato fijoro mahitsy sy valahampangaraka. Manam-pahaizana izy saingy hatreo amin'ny baka ny fantatro, izany hoe mitovy izay amin'io diplôma io. Zazavavy malemy paika, mbola tsy manana asa ihany koa, fa indray sabotsy rehefa avy nirava avy eo amin'ny famerenan-kira korala izay tokony ho tamin'ny 5 mbola mazava tsara ny andro satria fotoam-pahavaratra moa ao anatin'ny andro mafana. Masya, ahoana izay ry Ianja Malala? Ataovy hoe Ianja fotsiny fa Zasiana Malala fa lava loatra. Ka fanampina anaranao feno ange io e? Eny, fantatro izany fa ohatrany lava loatra ka. Sahala amin'ny anao hoe Masy, mahafinaritra ange ny mihaino azy e? Ay ve? Raha izay no mahafatifaty anao dia hiezaka re ampime anao bebe kokoa e, indrindra moa no ireo fitsikinao isan'andro ireo. Sady ny olona tia koa ange ela velona e. Mba miresaka koa ange tia Masy ty. Engany mba ho izany tokoa fa zao ahy e. Mena anao a? Tsara be le hira nianarantsika teo iny sady ny fitendrinao azy koa no tena mampiaingo azy. Zany a? Fa anisy ny hira iny? Anaisy president? Zany hoe nitonony azy fa ny feoany ahy e. Fa mba tianao anga? Tena ohatrany miakatra any an-danitra mihitsy ny fanahiko mihaino azy ary ianao zany mahay zava-maneno betsaka no sady mpamorona. Tsy dia hoe manao anao loatra aloha fa 3 na 4 ihany e. Tahaka ny piano, gitara, saxophone, valisy ny sisa re. Ndray? Tena hitoeran'ny talenta ianao zaniko. Raha ny manina aloha ry Anja dia talentany Menakavy io a. Za ny anabaviko ray izany sady mpanao lamaody no mahay mandeha amin'ireny fety na soirée dansante reny. Any zandriko faralahy moa mitendry ny orga ao am-piangonana sy mpitarika korala any Antananarivo any e. Zany io? Ny rainay indray mpanoratra tantara sy ny sisa re. Sambatry nareo ry Masy. Raha mba izanga mba ny ara-nipetraka taminareo dia tena sambatra sy falifaly isan'andro. Dre, fa nahoana? Tena tiako mihitsy ny mozika saingy tsy mba manan-talenta amin'io e. Izay koa moa tsy dia manao ahoana loatra ny fiainana fa eo ihany ka zara aza mba tonga amin'izao toerana izao. Dia izany ve ry Anja no nataonao mampalahelo anao e? Tsy efa tokony isaorana an'Andriamanitra lehibe ve fa zara ary nahazo baccalauréat? Izay aloha e. Tsy mampaninona rehefa ao fampianariko zava-maneno amin'ireo haiko ianao e. Ndray, misaotra anao indrindra ry Masy. Mety mba mahalavalava ny fiainako izany e. Fa ahoana aloha ny tenenanao an'izany ry Anja? Ny avoky ny apitso ange ry Masy no tsy mbola fantatry. Zay aloha e. Anio ianao mifaly, raha pitso mety ory. Anio salama, raha pitso marary. Mivadibadika ny fiainany e. Tena misy zavatra fen'ny Anja fa tena tsy tiany ho lazaina. Maninona anga? Ary maninona Masy no tsy miteny? Oay, azafady. Tsy izany fa mieritreritra an'ilay teninao teo aho. Raha araka ny fisainako dia misy dikany lehibe ny filazanao iny. Ka inona moa no heverin'ny Masy ho lazaiko eo e? Mandainga ianao fa manan-javatra manahirana ny sainao ianao fa afenao ahy. Oka aloha izany ho any fa solotsika resaka hafa e. Eny e, lazao ary fa vonina lalandava ny haino anao a. Zao ary
Maika ody ve zao Masy? Inona ary zao no mamaika any? Tsy vady tsy inona ngenonao fa de tokantrano-dà. Andao ary tsika hitety magazay aloha e. Antsitrapo tokoa ny rahako aminao saingy inona aloha natao any? Hijerijery ravin-damba sy hijerijery kiraro ahy e. Zany hoa? Fa ataonao inona amin'izao fotoana izao zany? Sa misy mariazy ale? Tsy misy ninninina alefa zao e. Anaovako amin'ny andraisana Paska. Ka tsy aloha loatra ve zany ry anja? Ka zao tsy inona no mba manam-bolako. Tsy fantatra zay fandehan'ny vola rehefa aveo. So koa misy fahasahiranana tampokako. Ay moa ianao efa tamin'ny taona lasa no nanompokako. Ie. Ilozanao aho zany? Mahareta ary Masy a. Tafaraka ao amin'ny koralina foana angehtsika e. Mivavaka ho anao haritra hatramin'ny farany. Misaotra anao ary anja. Za koa toraka izany voalazanao teo zany. Zay moa vao niditrako. Tsy maninona izany fa manana finoana e. Ary andao aloha ato amin'ity magazay lehibe anankiray ity. Andao ary sady kofe manara-panjaitra fotsiny aty. Tsy maninona rehefa andao e. Hitanao itsy? Itsy zao misy satin cachemire. Ahoana no mba hevitra? Ity ohatra ny misy sary sifotra ity ve? Ie. Fanao amin'izany fotoana izany io. Tsara ihany aloha le izy fa ry afovoan'ny manga sy mena ry koa ohatra misy tsara tarehy sady mba matevitevina kokoa. Eny tokoa. Saingy lafo be le iziko. Zany ve? Io indray no satin duchesse. Tsara tarehy io fa tsy takatry ny volako e. Aleo ihany ty anankiray hitantsika voalohany ity ka. Ka ianao ihany angemy manontany ahy de io no hitako tsara indrindra e. Lamba fanaovana akanjo mariazy nge io e. Ka maninona nefa? Efa vidy ihany sady tsy aleo ve ny tsara ny vidiana e? Ka tsy takatry ny volako ange aky io ry Masy. Sady tsy mbola anao mariazy akory koa nge za e. Zay aloha e. Aza malahelo ary ianao rehefa ao ampiko ny volanao e. Io vidiana ary raha zay mahakanjo mariazy azy no mampanahanao tsy efa taratry ny fahasambaranao avy ve zany e? Tena fony Masy tokoa ve izany vola be zany e? Eny re ry anja. Andro lehibe iray eo amin'ny fiainanao nge io e. Misaotra anao be dia be tokoa ary Masy a. Andriamanitra ne hitahanao ary hanome havoroen'ny laninao amiko. Tsy misy isaoranao ahy zany rehefa tanterasao matsara ny voady masina nataonao tamin'Andriamanitra. Dia misaotra indrindra tompoko. Ary itsy aloha roako kely. Dia mbola mamerina ny fisaorana anao ary Masy a. Ny tompony ombanao n'aiza no misy anao. Misaotra indrindra ry anja. Tsara ny mamenge noho ny mandray e. Zay aloha e. Mandehana ka mba manaova toy izany koa. Ary de ro vita alohan'ny aina re. Misaotra rery Masy a. Tsy hitako tsony izay ho lazainy e. Fantatrao fa tsy mba be resaka. Ay efa minenina sasany. Eny tokoa. Efa mimaizina ny andro. Atery amin'ny sapanany iray fotsiny dia mody ianao ka. Aleo mihitsy ateriko eo am-baravaranao ianao ka. Raha ohatra tsy manahirana ny ray aman-drenao ny fahitany ahy. Vao maika aza mahafaly azoko. Ary asehoko aminy ao koa nge ianao e. Sa matahatra? Tsy mahamenatra ve zany e? Manahoana Masy? Manahoana anja? Fangamo mbola tsy mifankahitsika e? Ianao ange tonga dia any amin'ny orge. Zany ve? Zay eny amin'ny koralina. Anja. Fanga adinonao fa efa nifankahita ange sika tao am-pianarana katekomena iny e? Ay mo. Mbola tanora kely io ianao de efa be fanadinoana sahady mo. Ndray azafady rery Masy fa tena mandehibe mihitsy ny saiko zany a. Ka io angely nambarako anao malariva hoe mananjava manahirana ny sainao ianao nefa afenonao amiko e. Ina moa ry Masy ny zavatra tokony afenoko aminao a? Asa? Ny fijerinao azy ao ve dia misy zavatra tsy mety? Aiza moa rery anja ao nafantarako an'izay zavatra mety na tsy mety ao aminao a? Raha tsy ianao mihitsy ny mamoaka ny marina. Fahitana ivelany fotsiny ange ny tsarako an'izany fa tsy ny fahamarinana no tsy haiko e. Aza be ahy ianao fa tsy maninona e. Asa moko. Fitiavana ne no tenenako an'izany ry anja e. Misaotra anao fa olon'Andriamanitra tokoa ianao.
manana fitiavana anao sy ny namana tsy misy fepetra ary efa niporyfonao tamiko izany maleriva. Ny zavatra lehibe isan'ny tiako ary tadiaviko amin'ny namana dia ny fifalifaliana lalandava. Izay aloha. Tsy manao izay manafitoana ny hafa, mifanaja, mifanohana na amikafaliana na ampahoriana. Izany rehetrarehetra izany nefa dia ankinina amin'Andriamanitra avokoa. Marina izany ry Anja. Ianao izao ny namako lehilahy voalohany indrindra hitako maneho ny tena fitiavana namany. Izany ve? Ary natonga nanjaronay ny resaka mihitsy aza. Ka amaranako ny teniko Romasy dia izao raha tena tia ianao dia ataovy izay falifaletsika foana ary aza asiana toetra malahelohelo fa izany ny fahavalon'ny fiainako. Raha sanatria aza ka hoe misy izany dia aokantsika ezaka handresy an'izany. Fa hoanao ary Anja? Marary foa angaha ianao? Ena Romasy, tsy zakako mihitsy mantsy izany fahatezerana izany, indrindra ny alahelo. Ndray mifona Andriamanitra fanandainga, mamela ny heloko Jesosy io. Tsy tiako mantsy ny hahafantaran'ireo namako fa voan'ny kansera mba tsy hataka tahana izy ireo amiko, fa ny mba halavalava ny fiainako nanaovako an'izany. Ary toa lasa saina be eny ianao izany Anja, verena eto akaikoko. Za ange tianao foana na misy azy izany tsy mandao anao azafady fa tena lasa lavitra be mihitsy ny saiko Romasy Ary aza manao an'izay akarary anao amin'izany rehefa efa manana namana tsy saraka aminao ianao misaotra indrindra Romasy fa avadika aloha ny resaka fa izao efa niteny tamin'ny dada sy neny omaly fa isakafo any aminay ianao anio. Eto amin'ny sampana ny sarahana angesika izao Iny ka tsy aloha ve ody aloha fa so manahirana anareo ka aiza kosa ka ny ako ange fa masaka ny loka fa ny vary sisa andrahoako ka tsy efa nilaza taminao ve teo fa raha tia ianao dia ataovy izay mba hifalifaliako lalandava fa so dia sanatria rehefa any amin'ny vary tsy mifody vao hitady ianao. Aza miteny an'izany ianao ry Anja. Angaha fantatrao akory na izany mety hiaran'izany alohanao ka Andriamanitra ihany ireny mandahatra ny fiainantsika ka ody izany ianao. Eny fantatra anao fa malahelo nefa mba hivera aloha ny fahasairana ny ray aman-dreninao hikoropaka amin'ny fahatongavako tampoka efa vita lamina re izany voalazako taminao teo koa angefa efa traminao maly izy no niomana amin'izany. Inona re no ataoko eny ary re andaosika fa soatoandro ny andro ry zareo koa izay efa miandry. Tsy mentsara vela tsy ve Masy? Sanatria ry Anja raisiko fifaliana lehibe ho ary voninahitra ho azy any fanasanao izany ka. Misaotra betsaka ry so mantsy endrika alahelo fotsiny ianaoko. Tsy manan-kevitra n'izany mihitsy ary ry Anja. Andao ary. Andao Ray volana taoriana izay volana Marsa 2027 nisy fanadinana contrôleur de contribution directe maika izay nampanaoviny fanjakana fa bero ny sotro ronono. 3 andro no nanaovana an'izany. Ny fahatelon'ny andro moa dia ny maraina ihany namarana anazy fa ny tolakandro tsy nisy tsony. Zomany andro. Ve tonga nakaty ihany Masy? Tsy natoratondra ny eritreritra n'ilay fanadinana dia aleoko mandeha aloha so misy fahatarana ny fahatongavako ka manjary mampiandry anao ela indrindra moa eo amin'ilay fotoanantsika ko. Zany sady tsy mbola nisy asa atao koa dia makanao aty an-trano nafinaritra. Misaotra anao ano izany fitiavana lehibe izany ka efa vita homana ary ve zato ianao mbola misy kely fa andraso aloha ho ato an-trano fa iza ve dia ho ety ambaravarana fotsiny sady mba miresaka amin'ny dada sy neny eo mandrosoa aty. Dia niditra satria efa mahalala tsara moa ireto olon-dehibe ary zareo kosa rika ny mandray atony zanaka mihitsy ka dia tsy nihafahafa ntsony
de misaotra be deabe anao tokoa anaka fa tena nisy fiovana mihitsy ne ianjana hatramin'izay fotoana mifankalalànareo zay. Inona moa ny sorana? Ka izy iny matsy malomaloka endrika izay ary tsy de mba be teny loatra na le namany izy samy zazavavy reny ary tsy mahita resaka firy aminy. Asa nefa fenao zao no torajanahary mba nahitany fifalifaliana kelika ohatrany ary tena afaka hitana mba mifampiady hevitra mihitsy fanakalo hevitra mihitsy izy. Inona moa tompoko ny soranareo isan'ireo aty tokony hosahaniko eo amin'ny mpiarabelona ane zany ka isorako tokoa Andriamanitra raha mba nanome fahendrena anao an'izany. Marina aloha fa enjakenjana ihany izay miaramila tony na eo amin'ny fiteny zany na eo amin'ny fihetsika ary somary atahoran'ny olona mihitsy aza indraindray indrindra moa fa zazavavy kanefa na izaza mba gaga ihany koa fa de na inanovany izany toetra izany teo anatrehany. Ka azo atao mahagaga zany fa hain'Andriamanitra any ny zavatra rehetra ary izy koa no mandrindra ny fiainantsika. Zay aloha ity ary aloha anaka misy nono kely sotrotrony eo mandra-piakanjony anja. Ohatra voaingaikaingana to matsy izay ny sakafoko. Ny andry ny kalakely anao fanadinany. Na reo koa de tena sahirana amin'izany ka vetivety fotsiny angia de mandeha. Tsy misy manahirana zany. Andre anaka fa tsy misy manahirana anay zany rano fotsiny io. Ary manaroatra kely ary masy ahoana izay ry neny Rasoa? Ianao moa efa zanaka atao trano ka tsy atao tompo-trano miontsony ka zao aza manao programa hafa ianao fa miaraka entika mianakavy amin'ny fandraisana ny anja zany amin'ny avril. Eo koa no afantaranao ny ray-tapo aminy sy ny fianakaviana tsy mbola hitanao. Ena re tsy ho adinoko re io ry neny fa aza matahotra ianao de misaotra anao anaka ary andeha hoaiza moa zatonareo zato raha ny aloha de tsy de manan-javatra vao manafiry fa nitsangatsangana kely na hijery sinema mba nalana ny avizanana teo amin'ny fanadinany. Ianja ny tsy fantatro izay programany. Ka de mahita fafinaretana any ary anaka. Ory anja efa vita ve izy zao efa vita rehefa efa ho avy azy zao efa miandry ane masy za efa tamiko azafady akery masy fa nampiandrelo za anga moa maninona fa ny fotoana no mefonge misy foana ny fotoana ary efa lany velo ny ronononao hitanao io kopy efa madiodio mbola misy ange io anaty kafeteria raha mbola isotro ianao ary niny koa de mijery azafady re anako raha tsinona kosa ry anjako maninona voaingana koa ange ny sakafo sady efa mba leony anytony fony kely koa ange tsy masy ty koa masotra iotra marina ho azy zany aminao ivelany zany hoaiza zao sika mana programa nga inao antotsika mba hijerijereny an-tsena nanjoma eny tsena nge androany mino fa misy vakibalina eny zao ka hoeny zany sika aloha ary ahoana ny kiraronao oka aloha iny ho aneriana kely any ka ory anja inona ndray ianao zany ange manao kitoto maninona zava-dehibe no trehanao atsoatsoko amavainanao ohatran'izany maninona raha iny ary aloha nijereny ka lafo angely izy de mbola miandro vola ery atsena mba misy zavatra moramora ihany ka tsy aleo aloha lobaka na akanjo ray anaovana andavanandro mba arao ihany aloha ny teny masy fa aza de nevitra ao ihany nampanjakaina re sady reo zavatra lazain'ireo angeriny eny tsy mainka aminay mihitsy ka tsy ho ampy amin'le kiraro mihitsy ange ny vola ty amiko amin'ny herinandro ambony iny vao azo ka ianja tsy anaiky an'izany fa andeha aloha vidin'ny kiraronao de mba milamindamo masaina apiko indray re ny volanao raha kely ka efa betsaka ange izay laninao tamiko izay ry masy tsy maninona re zany mba menatra ihany any ny ampandohanao foana ny zavatra ilaiko aza mieritreritra an'izany aloha ianao zao fa izay havita tsara ny andraisana anao izahana eny ary izay sitrakao ndre ary mitomany angah ianao manohana ny foko fotsiny fitiavanao ry masy ay ve areoko izay ary fa sao karaha renao Andriamanitra ane mahalosoa anao anaka misaotra ry neny ary andao amin'izay mandehana tokoa re ry anja fa de efa milalotra ery eny re andao re lasa zay ry neny
vita aloha iny ny sakramenta masina fa dia misaotra an'Andriamanitra. Ny any sisako anampy anao amin'ny vavaka ary masy kendraiky koa ny mba atao pasika tahaka ny ianao ka zany amin'ny taona ho avy tahaka izao marita ary masy fa anampy anao Jesosy misaotra za koa tsy andao anao fa ho eo akaikinao mandrakariva dia mbola misaotra anao ary anja ary avadika ny resaka fa tsy anatra zava-maneno amin'izay ve aloha ianao ty anao tokoa ka ay roviana nefa anao tomboka ary andao atombokontsika raha pitso talata zany satria androany ange alatsinainy ny pasika inona moa zany tianao ianarana voalohany aleo angano ny orgaloha no ianarako voalohany mba afahako mitendry any am-piangonana ka tsy maintsy mianatra solfako ange ianao fahoana ka tsy maintsy miaraka ireo raha teo tonga lafatra ny fahaizana zava-maneno ay ve ka tsy dia sarotra ve tsy misy mahafitsy laitra ny zoto rery anja mahareta fotsiny fahanana ny soa telo volana tahoriny zany volana aogositra 2027 tena raiky piti tanterak'izay sy anja natao hoe renitra fotsiny aza ny tsy mifankahita dia mifampitady nandehatra tsara ny fampianarana zava-maneno ka hafaliana moa ny azy ndray falybe mihitsy ary masy fa efa afaka mitendry any am-piangonana amin'ny andro lahady oka aloha ianao tsapaika amin'ity raharay ato anaty tiony ity ka izao kosy isan'ireo sarotra mantsy izy ity rehefa tendrena zany ka apetrao eo amin'ny fasiana azy eo ary hoe mba handramako tendrena io ary dia arao tsara ny solfa eny re ary aloha somary adakadana aloha raha somary sarotra aminao fa rehefa zatra azonao hitendrena arak'izay maizy azy tena sarotra tokoa izy zaniko misy mamonjivonjy be iry ka mila tsy ho araka ny ratsan-tanana ka ho zatra foana re ianao ary rehefa zatra dia tsy mahatsara ny manao hira mitaredretra raha tsy hoe misy fahafatesana anga fa raha ny fijeriko anao aloha dia tena efa afaka mitendry isakaladika marina ve raha misy roa volana no any ka mazoto tsara ianao dia efa afaka mifanandrina amiko tena falybe mihitsy ara izany ka zany nefa aiza kosa ny dia hoe afaka hifaninana aminao sahady mba hoe roa na telo taona any anga hoe najano ny zava-maneno ary nandinika izy dia noraisiko ondany eto tratrako ianja ahoana raha afako omeo ary eo molotra ao anankiroa ireo masy tiako ianao ary ho tiaviko mandrakizay zany ve ka raha izany no irinao dia atolotra anao an-tsitrapo tokoa sombonaiko fa ny tenako aza dia mbola voky ho anjakanao tanteraka tsy oroka tony nataonao taloha ntsony nefa toy ny mpivady mihitsy sika ekiko tanteraka re raha afako ianja fa aiza ianao zao mbola maninofy tsy maninofy tsony ary masy fa mbola variana dia variana mandinika ny endriky ny fahasambarako ianao mantsy ry masy no olona voalohany indrindra nanokatra n'ireo molotra ireo ka nampiditra fiainam-baovao sy nanome hafaliana ao anatiko kary izay fa efa tanteraka neny faniretsika zany koa ve dia androtrahana ranomasy be ohatran'io ranomasom-pifaliana ny ara havako mba fantatrao mantsy izay indrindra ngery malala nanontaniako anao hatrinely mba izaranao ny alahelo ao anatinao amiko iarahantsika mamany ny olana mba hanamaivana ny anao tsy maninona nge fa ny hoe elany andrasana n'izay mba olona tia fotsiny ka tonga izy izao dia izay no malatsa-dranomaso engane mba ho izany ihany ry anja fa raha zavatra hafa no hiako vao maika nampirongatra ny ranomasony izany teniko izany ka nampitomany azy be mihitsy no sady ny ohaka teo atratrako ohaka ho azay mifona aminao ara nakarary ny fonao ny teniko zange tsy manameloko anao
Ary andao aloha tsika hitsangatsangana ka izay ny zava-maneno amin'ny manaraka indray. Ndahoary sady vidi-peratra ho anao aho marika ny tianantsika androany. Zany mandra-piavin'ilay andro iritsika. Ndahoary raha izay ny sitraka ao raha afako. Dia tsy tomantsony ianao Eny aza manahy ianao fa iza ka natanjatsaina. Raha ny fantatro hatramin'izao dia ity andro androany ity no nahasambatra azy indrindra natao azy ireo ranomasina rotsany. Afaka 2 volana teo eo nivaly ilay fanadinana tamin'ny fanjakana Novambra 1970. Malala ahoana letsy afaka letsy tamin'ilay fanadinana saingy tonga dia any amananjaro no miasa. Zavy eny tsy manina letsy zany fa tsara rehefa afaka zany misaotra an'Andriamanitra. Eno Tsofoka rano ilahy dia akaiky io afaka miakatra kely alahy rehefa misy atao. Misaotra Tandrimo nefa sao dia adino ny taratasy manome alalana manao ny katekomena any amin'ny pastera. Amin'izay ilahy mba afaka manohy any amin'ny fiangonana haingonany lahy any. Tsy adinoko velively iny letsy sady izao eny olona tsara. Eny mihaino Ezaka no tahiry fa raha sitrapon'Andriamanitra dia ny sabotsy alohan'ny pasika andraisana amin'ny taona ho avy no anaovana ny mariazitsika. Ndray zany ve? Zany Ndray ka misy takan'izany indray ve letsy Double fety masina zany ny antsika isalahy amin'io tena zany mihitsy. Hatreo ny fahasambarana kely ny goanay nandritra ny volana vitsivitsy dia ny farana lasana nandao any fiararatsoa misy ny malalako any fandimby ny andro sy ny volana. Tsy adino kokoa ny fiarabanany rareo tratry ny taona anytsingerina ny taona ny fakahitanay fa ny volana marsa vao tonga ny patsa raitso mivava telegrama fa marary anja 20 marsa 1970 tao amin'ny hopitalina Tambo be Fianaratsoa. Teo ny ray aman-dreny ny anja sy ny fianakaviana vitsivitsy. Tokanao anaka mandrosoa ary. Manahoana daholo nareo tompoko? Zay salama tsara anaka fa ka manahoana aloha ihany zany? Io izy anaka. Io efa iva ihany ny feony mila tsy ho entsony. Efa 2 andro izy zao no redirety ny antony anaranao foana. Zany dia sady mivavaka ka asa na nahoana fa dokotera azy efa milaza hoe meo izay hanina izay tiany izy. Tamin'izay no nanatonako ny anja ny antsoa tamin'ny tanana satria efa tsy heno lavitra tsony ny feony. Raha ny marina aza dia efa manary aina izy. Nandohalika teo akaikiny hiaino izay ambarany. Tonga ianao raha afako. Ianao mamela ny eloko ry malala. Ianja Nandagny taminao efa antaona ny novoan'ny kansera nefa tsy nolazaiko taminao zany. So ilozanao ka overy indray le mba fahasambarana kely anjarako no tovoziko tamin'ny fitiavanao Andray efa saika hodidiana ihany nefa hozy ny dokotera hoe avelao amin'izao aharitrahitra kokoa ny fiainanao. Sao koa ho fahotana ipitsabo izy ny ahafaty anao aingana. Ary zany indrindra ny mbola mba ny ainako nandritra n'iny taona lasa iny. Zany zavatra rehetra zany nefa nafeniko taminao. Ary reny nampirisihako anao mba amalifaly isan'andro araka an'izay azonao atao reny. Isaorako tokoa Andriamanitra raha mbola afaka miandry anao ny aiko. Mahavita mahatsara ny confirmationao. Ny angaviako anao farany dia rehefa tonga le ora dia ampanovy ihany akanjo mariaziko
izay efa nomaninao ao am-bata. Oroy farany ary veloma somponaiko mahereza. Zay ny teny nianja farany de lasy izy. Fa za kosa mbola nekohaka ny tomany ary nidradradrara teo atratrany. Ianja malalako. Nahoana reny de nilozanao rery ah. Ny farana ve vao nendony ny fiainantsika e. Tsy rariny zao. Tsy rariny e. Tsy anambady tsonara izao ny fiainana. Tsy rariny. Tsy rariny hoa. Oka re zay anako. Ianja. Oka re zay e. Etsy tatanako ianao. Mitsangana. Aza miteny zany ianao fa efa nomentsodrany nge. Mbola tanora fa mahereza anaka. Mangina. Ary atanjao ny saina. Fa ny vatany mangatsika no andaonao fa ny fanahy niaraka aminao mandrakariveny mandra-piaviany izay ho anjaranao indray. Roa andro tao aorianan'ny fandevenana dia nisy taratasy nomendra matorasoa. Masy a. Ahoana izay ry neny rasoa? Andeha ianao zao anaka monjy ny asanao. Asa be eritreritra fa alamino ny saina sy ny fo amampanahy e. Zay mbola eto hiara-miriri aminao. Mandefasa taratasy fa za mangina fotsiny amin'izao a. Eny re ry neny rasoa. Misaotra nareo tokoa ny tenako amin'ny fampahirezana nataonareo a. Andriamanitra ny fiadanany ne hitay anareo ka ho lava andro iainana. Mbola iri aminay mianakavy. Dray, saika adiniko. Misy taratasy anaty valopina petranao omenanao zany. Taratasy? Herinandro talohan'ny nafatesany nanoratany azy iny. Ka araky ny hafatra napetrany zany de raha tsy efa lasa izy de aza mbola sokafana mihitsy io taratasy io. Efa ety tantomo izy anaka ka de indro omenanao ity ary anaka. Ary aloha angary neny raha tsika mamaky eto fa tsy ho tatoko mihitsy ny hamaky an'ity rerika. Ka so misy tsembaratelonareo e. Mino fa tsy de misy tokony afenina ka. Fakio ary. Eny ary. Masy. Ry vady malalako. Alahelo ianao. Itomany. Atsiaro irery. Ary amerimberinao an-tsaina ny anarako. Ny fiainantsika nandritra n'izay herintaona ny rahantsika izay. Ny fihevitra tsy fihevitrareo hoy Andriamanitra. Koa mamelaha, mifona sy mivalo aminao raha nandainga, ka nilaza taminao hoe salama tsy maninona. Nanontany ahy ianao nefa dia io foana no avaliko anao. Ny antony dia izao, tianao tanteraka. Ka mba ho fiadanan-tsaiko sy mba ahalavalava kokoa ny fiainako, dia ny fitiavanao no niriko anakaiky mandrakariva. Ka raha toa nefa nilaza ny tena marina taminao aho hoe voan'ny kansera tsy azo ivalozana, dia mety efa nilozanao, ary izay andro izay no efa nandozako ny tany. Ka misaotranao ary malalako, fa efa noraisinao vady teo anatrehan'Andriamanitra. Aza malahelo raha afaka fa sambatra. Na izany aza nefa dia mety hiverina hanome fahasamarana ho anao ety an-tany. Koa mahereza raha afako ary manana finoana. Dia irizo tsara ity taratasy ity. Ianja malala vadinao. Any famadibadika teny ny andro sy ny volana ka lasa ny taona. Afaka fanadinana tamin'ny faninanana ho inspecteur de contribution directe indray ihany noho ny fitahian'Andriamanitra. Fa 15 taona taorianany nafatesan'ny rabako Arsoa Ianja Malala no namindrany fanjakana hiasa teto Antananarivo.
isolo-toerana ny tale andeha sotro ronono. Volana Oktobra 2790. Alakamisy ny andro. Tokony ho amin'ny 7 maraina. Ao amin'ny Boroko. Talen'ny contribution directe. Manso. Manahoana ianao Andriamantoa Tale? Azafady tompoko. Miarabanao ange ahy. Miarabanao am-panajana. Manahoana ianao Ramatoa? Ramatoa kely tompoko. Ary manino ianao Andriamantoa Tale tsy mahateny fa variana be de variana be mihitsy a. Andray? So de misy tsy metimety ary. Fa lozinina rety Andriamanitro. Ye, mipetraha mihitsy aloha ianao fa mitomenjereo ka. Sa akako dokotera? Eny avy aloha zao fotsiny fa tsy manina ka. Fa inona kay no mahataitra be anao ohatran'izao? Misy zavatra tsy metimety angaha ety amin'ny tenako. Ianja. Ary toa fantatro sahady ny anarako nefa. Ianja. Tsy mbola nanonona an'izany taminao ange zahay. Ianja nanaranao Ianja Malala. Oay. Andriamanitro. Fa nanenina re ty olona ty so de lasa dala vidividy teo. Marina raha tsy ohatran'ny misy fahavoazana. Andriamantoa Taleo. Tena mahatsiaro tena tsara ve aloha ianao io sa ahoana? Eny tompoko vavy. Ka tsy ny anaranao ve aloha zany ary tsy tadidinao ve Azafady re tompoko. Izay mihitsy no fanampina anarako. Tena zany mihitsy zany mihitsy fa ny hoe mahatadidy anao mbola vao zao mihitsy tsika vao niona. Efa niara-ny aina re sika de tena tsy tadidinao tokoa ve Mialatsy indrindra Andriamantoa Tale fa tena anaovako marina amin'Andriamanitra. Marina ve? Zao ny voalohany ifankahitako aminao. Oay. Za ve ny lasa dala sa ny matsiko mandroa sa efa tsy eto tantsony koa ka ry Andriamantoa Taleo. Aza lefa lavitra loatra ny sainao fa somba olona mitovy amiko no hitanao taloha tany. Ka petrako amin'izay ary ny teninao farany. Zay angamba ny resaka. Zay mihitsy re. Ka nefa nge de tena mitovy tsy misy valaka mihitsy na tare na mambika na ny fitsika na ny fietsika indrindra ny fiteny. Zany ny volokoditra fotsiny angano lasa zarazara kely ianao sa izy fotsifotsy kokoa. Asa koa ny soratra raha mitovy. Eny ary ka afaka andray amin'izay ary ve ianao mipetrapetrahanao aloha azafady fa de navelako mitsangana fotsiny teo. Misaotra tompoko. Mialatsy indrindra raha nanao soranao ny tantarako teo. Fa tena nila nahalasa dala mihitsy. Tsisy tsiny re tompoko. Ary tena sarotra inona. Eny aleo petratsika eo iny aloha. Nefa na izany aza raha mety ianao de tiako tohizany ny resaka iny sady mahaliana iny tohizany iny aoriana. Tsy misy tsiny re Andriamantoa Tale fa tantara tena raikitra ao am-ponao tokoa angamba matoa mitrango zao fihetsika tsy nampozinao zao tena zay indrindra ka manaiky aho satria mba hiara-iasa eto tsikako. Oay misotranao Andriamanitra. Eny ary ka eto ary te androndehanao. Rasoany Irina Ianja Malala no anarako tompoko. Rasoany Irina Ianja Malala? Izay indrindra. Herintaona izay no nahafahako contrôleur de contribution directe. Efa vita ny stageko de ity andraso ty miatolotra anao ty taratasy manendry hiasa eto. De faly mandray anao raha matokely Rasoany Irina. Tsy maninona fa ataovy hoe hianja fotsiny fiantsoana fa izay no efa mahazatra. Ndray re raha matokely io. Tena mitovy na ny fanampina anarana aza. Zany ve? Sady zao koa. Io olona fantatro taloha io niarana nala fanadinana tamiko contrôleur de contribution directe. Zany saingy izy tsy afaka. Tena malasa dala mihitsy izy ity zany raha matokely ka raha matokely Ianja. Zay indrindra fa angamo de tena mitovy be amiko zany olona zany re tompoko. De tena ianao nahoaka mihitsy raha mpiavana nareo de nataoko hoe kambana.
Ary hitako moa ianao ny saika lasa amboroa mihitsiko. Way. Azafady fa de iverina kely amin'ny asa indray aloha sika. Eny re tompoko. Za indray no Andriany Aina Masy, inspecteur de contribution directe, ary tale eto vao tsela kory zay. Ay, fa le mahafantatra anao tompoko. Ie. Tsy zany fa nisolo-toerana an'le ray aman-dreny lasa nisotro ronono ah. Rakotonirina? Ie. Ha? Ary to fantatrao. Ie, raiko niteraka iny. Ay ve? Ary ohatra ny fanojonojo azy eny ihany ny fiainana raha izany ko. Zay indrindra. De no zany nandimby azy teto. Ka ianao ange mbola inspecteur Andriamatoa Andriany Aina e. Ny asakafobeny no teneniko fa tsy nitoerana ka. De zao zany e. Eny tompoko. Ianao zany no adjoint-ko. Eny tompoko. Ka ato ambadiko ato ny birao anao. Ay. Ka mety aminao aloha sa... Eny misy anankiray ihany mantsy ao e, ao nilany ao. Kanefa sekretera ny tokony ao. Mety re io Andriamatoa Tale fa ny fahavitana ny asa ihany no antony. Zay aloha e. Ary andao e. Andery aloha asiako amin'ny mpiara-miasa ato amin'ny birao ato ianao. Iena re tompoko. Ary tena maraina be nge no zany e. Zany vao avy fito mahery kely zao. Tsy zany Andriamatoa Tale fa mbola mandinika an'ireto dossier reto ka tiako vita haingana mantsy e. Ay. Za koa moa efa zatra ny mifo maraina ihany e. Talohan'izany za nge no efa tonga fa mbola nidiovina ny trano e. Mba zatra miditra maraina ihany koa fa ohatra ny resinao indray tamin'iko. Zany ve? Aiza kosa e. Maikamonjy an'ity asa ity fotsiny ange fa tao be loatra izy retoko. Zany? Fa ngaho tsy nisy nanono ny asany teo aloha fa de nijanona teto fotsiny e. Nisy ihany fa tsy naharaka ihany koa de namonjy ny tena asany. Ataovy moramora ihany somary areo ianao rehefa tsy zakako ve re tompoko tsy akaina e. Fa aleo ihany aloha ezahako satria za ihany ange no tratrany eto e. Zao ary. Eny tompoko. Oka ho raisiko reto sasany reto de apiko ianao. Zany ve? Amizay mba mavomavana kely mantsy. De ho sahirana indray ianao raha izanoko. Tsy maninona ka. Ka ireto efa navahako reto anga zao no manahirakirana raha ohatra ka anampy ahy ihany ary ianao e. Aiza ary? Reto. Sady hitsange ianao mba atoroko azy. Tiako ery zany fofon-dranomanitra zany Andriamatoa Tale hafa ihany ho any ranomanitra ho an'ny lehilahy e. Mba azoazonao anga? Zany mihitsy. Zany fanao amin'ny volombavana ratany zany ka. Eny e. Mitovy an'izany ihany ny tena ranomanitra. Tena tiako aloha le izy tena misarika be mihitsy. Eny e. Fa eto amin'ity asa ity aloha reto dimy reto zany aleo raisiko. Minao fa vitanao tsy hoe ry izy ireo ka. Angamba kosa e. Efa vitanao anatin'ny tapa-bolana kosa ve ireo na mahery kely e. Eny e, zany hoe mbola tsy afaka mametra aloha zany izao Andriamatoa Tale kanefa de hiezaka arak'izay azoko atao e. Fa de misaotra anao be dia be tokoa amin'ny fanampiana. Ka za ihany koa nge no ifatrarany tsiny raha tsy totosa araky ny maizy azy ny asa e. Zay aloha e. Ny ministra aloha tsy de alala mihitsy fa de ny Tale ihany aloha ny voakidrakidra. Zay vao ny Tale indray no mamindra amin'ireo olona iadidiny. Aza matahotra re ianao fa zo voalohan'izao ihany no miambakavaka fa rehefa zatra mandeha ho azy. De misaotra anao raha matokely fa manana namana mahay miasa mihitsy tokoa. Tsy misy fisaorana re tompoko. Efa hody anga ianao raha matokely anja. Eny Andriamatoa Tale, mbola misy ilanao anga? Mbola tsy diako mantsy ny biraoko sao de mbola misy zavatra ilainao. Marina tokoa aloha zany e. Efa lasa daholo mpiasa. Tsy maninona azonao idina ny biraonao ka. De azafady nge mba tonga avy eto amiko fa misy zavatra iaraha-midinika kely e. Metraka ny teto fotsiny de Andriamatoa Tale. Mipetrapetra de mandraisa seza eo amin'ireo biraoko reo. Misaotra indrindra tompoko de mihaino anao azafady kely aloha fa itelefona any an-trano fa soariva. Tsy maninona re tompoko.
Allô? Ranabavy? Tsy misy inona akory fa mampandrianao fotsiny aho. Tsy zany fa mety ho arivariva angamba fa mbola tarakely aty amin'ny birao. Amin'ny fitoano anika. Mbola anatr'olona koa ka mety ho varim-bariana. Zay e. Fa angady mbola mira ohatran'izany. Izy no maîtresse de maison re hatramin'izao e. Zany? Miahiahy mantsy izy fa raha vao tarakely de anahirana ny sainy indrindra fa alina ny andro. Izay kosa aloha e. Ny marina de zao e. Tsy te hamela irenirenirery ihany izy e. Fa tany tsara mantsy ny adi-tsaiko hatramin'ny hafatesany anja malala. Ka efa nolazaiko azy koa ny fahitako anao sy ny fahagagako amin'izany. Fa angaha ianao de mbola zazakeliny de... Tsy izany fa tsy de izany loatra fa fitiavana anadahy mihitsy ny azy e. Ka izaho koa tsy inona ny solondray mandreny ny taiza azy. Eno ka tena marina tokoa ve fa mitovy be amiko io olona io e. Raha matokely ianjo. Impiry ara no tianao ilaza vao ino ianao. Olona tonga saina tsara ne amin'ny resaka aminao zao e. Eny. Tena marina io ary tantara ny ainako. Zany? Tsy afaka hivalapatra loatra amin'izany eto anefa isika fa aleo toeran-kafa e. Fa izao ny atsiako anao e. Eny re. Fotoana lehibe no atolotra anao no nahavitanao atsakany sy andavan'ireo asa be dehibe ny tompo tao. Aiza ve de herinandro monja de vita. Nefa niveriko iray volana eo zao nanaovanao azy. Asa iraisana re io Andriamantoa Leo. Ka raha tsy misy finiavana, ny tena ihany no tratrany. Zay aloha e. Sady zao koa e. Tanana fisiavanana tsika ka zay didi maharary. Raha vao teniteny nga minisitra ianao noho tsy fandehanany raharaha, ny aty koa ngeny mangiry firy. Misaotra anao tokoa fa fampahirizana lehibe ho azy zany. Noho izany de mba hanehoako ny fahafalipoko amin'ny asa de manasa anao hiara sakafo amiko. Ka raha mety ianao de any aminay nitondrako anao miaraka amin'ny anabaviko. Manaika Andriamantoa Lena de mbola vahininy aminao ihany aza. Eny ary tompoko. Tsara kokoa mantsy zany noho ny eny amin'ny restaurant amin'izao fotoana izao. Tsy maninona re. Fa hono ho Andriamantoa Le? Ianao anga mbola tsy manambady. Miangatra ianao tompoko vavy. De izao mbola tokateny izao e. Ay, azafady ary. Azoko fantarina ve? Tsy mbola azoko menanao aloha ny valiny raha tsy efa milamina tanteraka ny fankalalantsika. Miala tsiny ary raha niditra loatra tamin'ny fiainanao ny fanontaniako e. Tsy maninona ka. Satria manahirana mantsy ny anaiky ny fanasanao raha tsy eo anatrehan'ny vadinao. Mandrivo ny vato ianao fa hatramin'izao aloha de mbola tsy misy ninina. Izay indrindra no anasako anao any an-trano mantsy e. Satria io no tena ilazako ny marina momba rehetra. Arak'ireny efa nasehoko anao reny. Eny ary fa de manaiky ny sitrapo tanteraka tompoko lahy. Misaotra anao indrindra raha matokely ihanja amin'izany. Mety mba alahelo ihany angamby ianao rehefa fantatrao ny marina. Zany ve? Ny mampanahy koa nefa de izao. So any mba ny fifandraisanao amin'ny olo-tianao raha sanatry misy mahita isika. Indrindra rehefa manatitra anao raha ny amin'izay indray Andriamantoa Le de aza be heritreritra ny amin'izany ianao fa tsy mbola misy fahamatorana aloha ny amin'izay hatramin'izao. Izany hoe karazana sangisangy ihany e. Zay ary aloha noho izy fa andeha teriko aloha ianao e. Nefa kosa tsara raha mba mandalo kely eny aminareo aloha tsika mba hahafantarako an'le trano e. Ka tsy aloha ve alaiko eny aminareo ianao amin'ny sivrapitso e. Aleo aloha amin'izao voalohany izao andeha taksia fa rehefa any aoriana ve tsy ho tonga ihany zany e. Eny ary rehefa ataony sitraponao e. Fa angaha moa sitrapoko rery zany Andriamantoa Le fa tsika ambanantsika mba tsy isian'ny fisainana hafahafa aloha amin'izao mbola mahavaovao antsika miara-miasa zao. Ka efa fahazarana reny aza ny fiteny zany e. Ka hialako tsiny raha sendra tsy azoazonao. Tsy de maninona akory fa mba fotoana fisangisangiana kosa izao e. Efa vita ngeny asy. Ay, mananamana sarika kosa aloha e. Raha mitohitoy zany angamba mety hiova amin'izay ny fiainako.
Fa tena tianao be mihitsy ve izay olona izay? Voalazanao raha matokely. Zany a? Raha azoko natao aza ny vidiny ainy dia tena nataoko izany saingy Andray, mampalahelo loatra ianao. Mampalahelo tokoa. Mangina masy a. Fa manino ianao tomany tahaka an'io e? Hoe, azafady resy fa lasa tsy nany teniko ny antsony anaranao teo, tsy fidiny amiko fa tonga ho azoko. Tsy tonga ho azy re zany. Tena ianao mihitsy ry anja. Ianao io e. Tadidiko mihitsy zany feo zany. Niverina ve ianao e? Niverina ahoana moa Andriamantoatale? Azafady fa ohatrany manofo ndray a. Fa ahoana marina rangaty. Tsy manofo ianao fa nitomany dia nampanginiko. Ka ianao mihitsy ange le anja taloha e. Ny taratasy nosoratanao no nanambara fa hiverina ianao. Aleo mihitsy anga aloha isolo toerana an'izany olona izany vetivety mba ampilamina ny sain'ity olona ity fa sao dia lasa lavitra zao raha zao. Eny raha avako. Ianja fahiny ty e. Ary mangina amin'izay fa efa eto anilanao a. Misaotra ry anja. Ay tsaronao ihany. Andao ary aloha ianao aterina fa rapitsy toizantsika ny resaka sa ahoana? Fa ahoana ary zany? Olona ray ihany ary ve zasy io ianja taloha io sa? Andriamanitro, ampio ahita ny tena mazava fa toa zako ty no sahiran-tsaina. Ary toa lasa saina be iny ianao e. Tena variana tokoa ary masy a. Tena zahany mihitsy ny feoany rehefa miresaka izay. Tianao ve ny anjoko anao avy trano tahaka an'izany? Raha sitraka ao ry anja. Tiako loatra ny fahazaran' izany ka. Ary izay koa nge ny fantatro fa afanakaiky antsika bebe kokoa e. Masy a. Ahoana ry anja? Tena tsy mety hiala ao an'eritreritrao mihitsy ve zany olona izany e? Anja. Fiainako ray manontolo mihitsy ange izy e. Ka mino ve ianao fa ho tafaverina aminao ny fahasambaranao taloha amin'izao fahitanao eto anilanao zao? Tena ianao mihitsy no ianja malala. Ka raha mbola ilaozo anao dia foana ny amiko tanteraka. Foana izao tontolo izao. Andriamanitro, inona re no ataoko e? Anaiky azy. Ahoana koa ny arahana mena amin'ny olona toy izany? Tsy anaiky dia ho aiza nefa ny fiainany? Tompo, anao ny fandaharana ka ampio aho. Fa mandrapisy ny mazava aloha dia isolo toerana ny olona foana. Ary toa tsy miteny ianao raha avako. Masy a, eto anilanao lalandava nge ahy e. Misaotra ry anja. Andeha aloha terina ianao fa sotejeran'ny ray aman-dreninao ka. Dia rapitso zany a? Andao ary e. Eny ary e. Tonga ava moa melolofo mba ahazona mitafa sy miresaka e. Ay. Raha nabavy koa ange sarika be e. Zany a. Manome toky anao ary masy a. Sady izao koa. Rehefa tia velana sika dia tsy misy mihafahafa. Fa rehefa ampiasana dia mifanaja araka ny mahatalesy lefotra. Izay koa ange no izy. Ka izany no anaterako anao. Ny anay moa dia io tandrifontsika io ny trano. Mora hita e. Ay ve aty amin'ny 67 hektara atsimo aty e? Na ny voninkazo ihany aza dia ampy hamantarana azoko. Izay indray any anala mahitsy. Ka androso ve aloha e? Velao rapitsy fa sao dia hariva beko. Ay, lasika zany e. Ianja moa zany. Aiza no miankina? Zay eo anala mahitsy ihany ka. FCKM, fa ianao aiza? Mba miangona matetika moa ianao io? Azafady re raha manontany an'izany fa za mantsy indraindray dia ohatrany tsy dia mazoto miangona e. Mazoto miangona satria tamin'ny toerana rehetra izay nalehako dia za rerany no mitendry ny orika any amin'ny fiangonana e. Saingy hatramin'ny namindrana toerana hitondray ny vohitra dia mbola tsy manana fiangonana raikitra hiasako a. Fa ahoana kosa e? Misy ange isotry ambala vao, isotry fitiavana,
Ambatona Kanga, Amparibe, Analakely indrindraindrindra afa tsy hoe loterana raha tianao. Eny mbola isafidy koa nge ah. Sa tianao ny aty aminay? Nala mahitsy ve? Ie. Ko tsy dia ho tara lava. Aiza kosa nefa tsy maintsy mandray ny orga alohan'ny fotoana. Fa angamo ianao tsy maintsy ho voatery hoe ho mpitendry orga foana. Ka zay no anjara briko amin'ny fiangonanako. Any koraly langano. Ay ve mandray andraikitra be ohatran'izany mihitsy ianao ty. Tsy lalao na efa mpitazatazana fotsiny fa na ny pastera ihany no avela anao ny adidiny fa samy mandray ny andraiky ny fanandrify azy re. Zay aloha Izany no asan'Andriamanitra. Dia ahoana zany no hevitrao? Tsika nefa tsy tafaraka toy izao raha tsy any am-piasana ihany ko. Ka zay zao no malaza saina. Zao ary. Misy efitra ty raha sitraka ao. Miainanao Misy trano laozana mpiasam-panjakana eo avaratra io. Nefa nitazomika ihany izy io aloha. Dia omeko andranabavy anaovany trano fanjairana sy fampisehoana lamaody. Izy manko mamokatra an'io ka azoko ataony manome azy ianao. Dia ahoana nefa nozy izy tata sy neny? Efa anay mihitsy mantsangely izy te hipetrahana ihany. Ay ve? Dia tsy mandoa fatrano intsony zay. Zara teo vao manomboka iasa ka inona moa no andoavako ny fatrano iny? Ianja. Anampinao amin'izay fa aza matahotra re. Sady ianao koa nge lavitra ny asa. Ohatrina ny laninao isam-bolana amin'ny sarandalana fa tsy ny sakafo manimba vavony. Amin'izay sika dia ao Analakely no mivavaka. Sa ahoana aloha raha tsy manana heritreritra hafa ianao So dia anahirana anao amin'izany ary masy Inona nefa no anahirana amin'izany Misaotra n'Andriamanitra aza nahitanao indray tiako. Nefa moa anao ny safidy. Fa rehefa tsy sitraka ao moa atao ahoana fa manjo ny fiainako iny ihany Andriamanitra, tena mampalahelo ahy mihitsy ty olona ty. Raha ho anjarako izy tompo dia omeo ahy ny hery rehetra sy ny tena fitiavana. Ny fitiavana tsy misy fitsaram-pelatsy. Ary toa tsy mamaly ianao. Tezitra amiko ve? Aza lasa saina be amin'izany ianao fa zao dia tsy mba havelanao hiain'ny feon'ny fieritreretako kosa ve ary ahy? Eny ary re. Eritrereto tsara. Mba mitady an'izay ahazoanao ihany keo iny Na izany aza nefa tsy maintsy mbola hifandiniana amin'ireo ray aman-dreniko ihany ingena dia hoe efa miasa aza Zay fantatrao fa mety ary re. Fa ila zao fotsiny ary efa voniny ianao. Andefasako kamion ankanetanao. Fantatra tokoa ny fitiavanao ary masy fa dia ny alina hono mitondra fisainany. Saingy ho tapitra eto aloha ny resantsika fa efa ho tonga. Nino fa tsy dia ho ela ny valin'ny hevitra nomenao Andao ary fa dia manifisa mamy Misaotra ary masy ho anao koa izany firariana izany. Veloma. Odio hoavy o. Ay, mandrosokia. Ie ka manahoana nareo? Salama tsara kifa nareo manahoana? Tahaka izany koa fa dia misaotra tompoko. Sambasamba tokoa ato aminay Ka hosorana tantely? Oka kizy ao fa misaotra. Ianao moa izany no anabaviny masy? Ie, ary ianao koa ngamba no Yanja? Izany indrindra. Efa nilazany Amaladriva vao tonga izy ka. Izany io. Ndray. Afaka miandry kely ve ianao? Mbola misaika mantsy izy. Tsy maninona ka. Mipetrapetra aloha dia aza mihafahafa fa ataovy tahakany ana aminareo ihany ny aty Misaotra indrindra re. Efa vita ihany angamba izay. Ie. Mbola variana amin'ireto voninkazo eto tokotany reto koa nge izahay. Sady misy manitra ery izany Tena Yanja malala mihitsy ity ka. Marina. Raha mahita ry sary ambony latabatra njoro-trano ngamba izy tena ho taitra tokoa. Ndray. Fa tena misy ve ny fiverenana nofy efa maty ho velona indray Tena mahagaga ka. Nanao ahoana ary nanadana hitany voalohany?
Ary taiza koa no nahitany an'io e. Tena sarotra inoana. Ary toa variana be mihitsy ianao amin'ireto voninkazo reto e. Tena mahavariana mihitsy nge. Reo aky ny kilalao amin'ny maso isan'andro rehefa tsy manan-katao izy a. Tena mahavita mihitsy aloha izy. Mampitsiriritra be mihitsy akia. Mate haka sary eny anatiny eny. Misy fankatsary ao raha te alaina ianao e. Oka aloha fa mbola be ny andro efa natonana re. Iny izy raha matokely fa ilaozako eo aloha nareo azafady a. Ay, sady mahandro any manjaitra kia. Ka tsy alova aloha mba hanampy anao fa so dia sahirana mamonjy asa roa e. Aiza ki dia ny vahiny indray ve miasa? Ko maninona moa? Misaotra betsaka fa misy mpanampy kely ihany ange ao e. Ay, ka so dia ananatsiny aloha e. Aza mba mieritreritra an'izany raha eto amiko e. Ndray. Eo ary nareo fa lasa e. Eny araki fa misaotra. Ianja. Manahoana ianao? Tonga soa? Tsara fa misaotra. Manahoana masy? Atolotra anao ty Rosemary ty. Taona le misaotra kiry masy fa tena nitory fitiavana be ty a. Zay indrindra. Ary tsy tazako angeny nakanao an'ity nefa za dia teto foana nitazana an'ireto voninkazo reto. Ohatra anao ary mbola misy tsy hitanaoko. Zany. Mahafaly anao aloha ve ny Rosemary iny e? Tena tsaroko sambatra mihitsy ny foko ary finaritra mihitsy ny saiko e. Zany eo ary aloha roako e. Na dia ny fahasahirananao nakanty Rosy ny fitiavana ihany aza. Mahamery izany ry anja. Ndray izay indray le ranomanitra. Tena tiako be ho aza ny ranomanitra ao izany fa tena fiainanao mihitsy angamba izy izany eo. Hatramin'ny nahatongavako teto Antananarivo. Tsara be aky ny fofony Ndromasy a. Eny ary fa vadika indray ny resaka e. Ka manahoana daholo arô ny nanala mahitsy iny e? Salama tsara daholo fa misaotra. Ay. Dadany nanontany anao dia nataoko hoe mahafinaritra be ny miara-miasa aminy. Izany tokoa ve no hitanao amiko? Ndry, fa ilaza inona indray ary a? Asa. Ataoko hoe ratsiratsy saina sa madiditra sa. So dia tezitra amin'izany aloha ianao e. Rehefa ianao no misagy amiko toy izany dia tena tiako be ka. Zany a. Io daholo re izany rehetra izany fa dia tena nafinaritra tokoa aloha no nanoloranao an'ny fahefany. Ary dia tsy nisalasala kory izy nanoroan'ny fomba fiasa. Na reo mantsy hoy izy no mbola tanora ka somananao foana. Zany a. Fa zao re ry anja. Oka aloha ka zava-pisotro analarana izany etaita izany a. Ianao manao azafady aloha. Tsy maninona ary rehefa andany e. Andriamanitra fa maninona ty sahady kory sariko ry? Sa io zany le anja malala taloha saika ho vadiny. Andraso io jerena. Tena mahagaga ty marina. Nanginginy izay ianao teto e? Vetivety ihany aka. Masy a. Ahoana izay ry anja? Ity ve le olona nirahanao taloha? Ay ve hitanao izy io e? Izy no izy re ry anja. Io ianao? Tena sarotra inoana kiry masy ka. Nahoana nanaovanao an'izany? Dia tena za tsy misy valaka mihitsy marina tokoa angely izy. Zany ho ka hitako moa ianao no mila ho lasa dalako. Tena misy ve ny tahaka an'izao ry masy? Ka io nefa vavolombelona mitohaka amin'ny tendany re ry anja. Ka mbola tsy io ihany ve ianao e? Avelo kely aloha io sary io fa avy ara hiala etaetaka. Ndray tena mipetrapetra fa rehefa aveo toy izany resaka. Reny no isan'ny nitondrako anao aty. Tena miaika e. Raiso reny very. Eo ary. Tsy hanolotra ho anao fa makany izay azoazonao eo na asa. Saka koiski. Dia tavinao hodikotina eto ny loko. Ianao nga misotro? Misotro fa tsy indraindray ihany. Tsy indraindray tadiavina. Amin'ny mampiasa-panjakana ny tena mantsy dia mba manandrana kely ihany rehefa mba misy fivoriana ofisialy iny ny takarivan-danonany. Raha misy koa vahiny dia manolotra ireo zava-pisotro misy alkôla. Iny e. Ary araka ny mahatazo ny tena koa aza nge misy le tenim-bazaha hoe noblesse oblige. Zay aloha. Tsy maintsy manaraka ny toetrandro. Fa hono ary masy a. Eny ry anja.
angadinao le fitiavana aminy de tsy mba tolorana akory ahy nefa nge de mba voalohany niditra eto aminao ahy atray fona rehery fona fa noveriko toy ireo namana efa mahazatra ihany koa ianaoko azafady indrindra tsy nalahelo aza atao mahabe eritreritra anao zany fa mba sady misy vazivazy ihany koa angeny ahy efitra tsara mampifamatotra antsika ihany koa nge zay ity ny verary de iza no azoazonao le jus naturel ngamba no mena anahako ay de ty koa ny mofo mamy misaotra misy karazany 5 azonao ifantenana mihitsy ireo de aza malahelo zany ry anja malala eny ary eo aloha ifandona kely misaotra ry masy ary aza tezitra koa ianao de zao re ry anja zao ny tantarako sy olona mitovy aminao tsy misy valako io na feo na fihetsika na fandeha enina ny soratra koa aza ngamba aiza kosy asehoko aminao eo le taratasy ny soratany alohan'ny afatesany mino afa tena ho gaga mihitsy ianao satria mihevitra tsara ianao fa anao io sary hitanao eo anjoro-trano za aloha de tena ny donaka mihitsy ka raha hitovy koa ny soratra de asa fotsiny ngamba tsisy ohatry ty lohatra zay ny ainana ny volokoditra ihany angamba no ohatrany misy mahasamy hafa kely anareo izy mantsy fotsy kokoa noho ianao zany eo ko maharety ianao vonina ny haino anao ary ahy 12 taona lasa zay de zay ny tantaranay rery anja asa na andatsy ianao na mba angoraka na koa hevitra ho adala raha teo amin'ny fahitako anao no nampirongatra ny tiako rehetra ary nila natserovako tena mihitsy fa toy ny verisaina toy ny verisaina ny fahitanao satria efa tsy tompony tenako tsony na ngidy tamiko tokoa le lalana voatendro azy saingy sodran'Andriamanitra fa mbola nomeny hery anohatra ny famoiza-po tena mangoraka anao amin'ny foko tokoa ary masy ary sanatria tsy mieritreritra anao adala na andatsy marina fa lasa eritreritra ihany teo am-piatomboana satria sambako mba nahafantatra fa misy zavatra toy izao eto ambonin'ity tany eny antsika ity voafehiko ihany nefa ny vavako tsy hanome alahelo anao ka mba ampiverina ny sainao rehetra hitodika amin'ny ankehitriny de niezaka isolo ny toerany io Anja Malala io asa natsinjonao zany na tsapanao teo amin'ny andro vitsivitsy ny rahantsika izay marina tokoa aloha zany ry anja araka le voalazako taminao teo moa tao anaty vahatairana tampoka ka mety tsy tanatin'ny saingo tanteraka le fihetsika eo na izany aza nefa isorako amin'ny foko manontolo sy ny fanahako ny fandavatenanao sy ny fahasahinao solo-toerana azy tsy fisoranao zany ary maiky tokoa fa betsaka ny fanahafanao aminy sotrandrindra rery anja ady tokony ataoko zany ry masika efa iko ampitiavana ny fanariko de ny fiverenana haingana amin'ny vaninandro ankehitriny mba tsy hivelona amin'ny fahatserovana ny efa tsy hiverina intsony ianao iezaka tokoa ry anja fa teny mankahery ahy zany ary eo ka angalo omeko vakinao le taratasy napetrany alohan'ny nafatesany raha tsy manahirana anao no mitady zay taratasy efa mivalona any mitahirinao lavitra any aza matahotra ianao fa tsy anahirana mihitsy zany ka isan'ireo fanafody mba mety hanala tsikelikely amin'ny areti-pahatserovana koa nge zany iny ary miandranao fa mandehana laifa azafady kely ary aloha ilozako ray minitra tsy misy tsiny re lohaka an'izay aloha vetivety Andriamanitra omeo hery saina endry hanatoto sako ny fanarenana ny saina mampanahy ty olona ty mba tsy hisy ny famoza-po aminy ka hanimba ny fiainany manontolo nangingina zay ianao fa misy an'io mozika sy hirahirana lefanao io ve de mbola angina ihany ty ary le izy rery anja azafady ary hoe andray oromasy ahoana ry anja tena mila tsy ampiny mihitsy ty ka fa hoana aiza ve ka zao soratra zao aza de
betsaka mihitsy no hitoviana amin'ny ahy. Ka zany rehetra zany ange no efa nambarako taminao e. Fa vaky moramora aloha e. Dia lazao azy hevitro. Azafady ary fa angina kely minitra maromaro aho. Mena lalana ianao ka. Mampangoraka tokoa ty tantaranao ty Rimasika. Ary mitomany anga ianao zany? Tsy mety ny foko raha tsy mandrosaka kely n'izay ranomaso zay a. Mangina ary fa oak'izay. Ka ahoana ny eritreritro? Noverinao vazivazy ve na fitiavako anatroatro anao ireny zava-niseho tany ampiasana nahitananao voalohany ireny? Eny e, tsy diso akory ianao fa zany manao azafady indrindra satria izao vao mihiratra ny masom-panahiko aminao. Zany angery anja na tonga ifanakaiky bebe kokoa aminao fa tsy dia hoe vitan'ny fiarahantsika ao ampiasana fotsiny. Eny e. Na angidy tamiko tokoa nefa tsy mahafaty tena satria vao maika tsy avonjy ny fanahiko zany. Tsy sitrak'Andriamanitra koa zany e. Raha tsy diso zany ny eritreritro raha araka n'ilay voalaza farany eo amin'ilay taratasy hoe mbola hiverina hanome fahasambarana ho anao dia izaho mihitsy zany no solona n'olotra n'izany fahasambarana izany ho an'ny masy. Miainanao ange ah, nefa toatra miondrika fotsiny ianao zany. Tsy maninona akory Romasy fa ny andohako fotsiny zany ho any ohatrany marary ahy. Ary sao dia mandeha lavitra loatra ary ny sainao. Ka eto anilako ianao zao ka mino fa tsy anaraiky ianao. Eny e, tsy anarainao tokoa ahy. Ny amin'ilay fiangavianao ahy hipetraka aty moa mbola hoeritreretana ary tsy maintsy mbola iaraha midinika amin'ny dada sy neny. Zay aloha e. Mety alahelo mantsy ry zareo raha misaratrano zay nefa marina ihany koa ny ianao hoe lavitry ny fiasana ka raha vola tokony hipetraka manjary lany amin'ny sarandalana sy ny sakafo fotsiny. Raha hipetraka aty aza mety hitondra n'ilay rahavaviko fa mangingina. Mety ianao? Inona mory ihany zany olana amin'izany? Etsika mba mifankahita foana. Sady mety asoanao koa nge zany. Zay aloha e. Za raha teo moa vonana anampy ianao. Misaotra mialohanao tokoa alohany amin'izay fa na izaho koa aza nge natorak'Andriamanitra efa nasoa aminao e. Adidy lehibe amiko zany. Tena tsarako memaivana mihitsy ny fiainako e. Indrindra ny gidin'ny fiainako manindrery. Ny tena mamiko aza ry anja maniry anao fanahara amiko. Tsara ny hevitrao nefa misy dingana ho tanterahantsika aloha. Efa nitenenintsika teo zany. Ka tsy mbola tapaka akory io ve dia efa tonga any amin'ny faratapony. Zay aloha. Raha sitraka ao dia aleo aloha andeha amin'ny mpilaminana ny zavatra rehetra fa ho tonga any ihany tsika raha sitrapon'ny tompo e. Sa ahoana ozy izy ianao? Amin'ny torony fitiavako anao fotsiny any ary anja. Ny finoko mantsy dia sitrak'Andriamanitra ny fankahitantsika. Ainy indray ny zavatra rehetra tokony asoantsika. Takatro dia takatro tokoa zany saingy ny saiko aloha dia mbola mipetraka amin'ny fifindrako aty akaikinareo e. Mbola adevitra be io eo anatrehan'ny ray aman-dreniko. Ny fanontaniana mety hipetraka mantsy dia izao. Hevitra izy fa hialangalana aminy na tsy makasitraka ny ara-monina aminy. So manao zavatra tsy voahevitra tahaka ny manao tokantrano maso na madiditra mihitsy aza satria efa manam-bola sy ny sisy ka eo ny tsy maintsy mailo tsara satria mitaky fahaizana manazava fa raha ohatra hoe raha vao misy fitenenana amin'ny vilambilana dia mandrava ny fiarahamonina rehetra na aminy na aminao. Vavaka ho anao arery anja. Misaotra. Tiako nge ianao e. Zany matoa mihevitra n'izay rehetra mahasoa anao indrindra ny fikasako anampy anao. Tsy inona akory fa le teniko tery aloha dia ny angataka anao silam-panahiko ka atovy re izay mba farahevitra tsara azo omena azy. Raha tianao angena dia izao ankitriny izao aza dia angataka anao any amin'ny ray aman-dreninao ah. Ka marina nge zany Romasy. Sady tsika vao aingana loatra ny fankalala fa ahoana ho aloha e. Miainanao aka. Misy mampanahy ahoana aloha? Maha-olombelona angamba tsy misy foana ny mampanahy e. Izay no mahatonga ny fanadihadiana rehefa hanambady. Indrindra ianao lehilahy. Sarotiny mihitsy nareo sa tsy marina zany? Marina dia marina mihitsy aloha zany satria inona tokoa moa zany manambadimbady foana zany e.
eny ary ka inona no ahihinao amiko sy ampiazoazo anao azoko fatarina velo ny angery masy mba teny mandindeha fotsiny fa tsy de hoe tsy fitiavako anao fa zao ary firy-taona moa ianao zao satria raha araka ny fandehan'ny tantaranao de misy elanelany be ihany tsika tsy mahadiso avy eny manontany an'izany raha ny marina de 7 taona zao ay ve ka zokoko 13 taona nge zany ianao zany tsy somary bebe ihany ve ianja ahoana ry masy raha azoko zany ny vinavina de eo amin'ny 15 taona eo anao zao voalazanao raisiko ary hatramina fatesany anja malala meno anao de hoe ianao zany de fa olona zay indrindra zany hoe tokony 10 taona za 13 eny raha izay no eritreretinao tsy afaka hiaraka mandrakizay zany sikako efa tena namoy foa araka ny voalazako anao teo aloha nefa ny fahitako anao namerina ny endrika mampanahan'le olona nanankinako ny fiainako manontolo zay nahitako fanasambarana hatramin'izay nefa de nidosy ny fahafatesana izay no namerina indray ny fanantenako mba hikoka ny tseri ny fahasambarana eto tany eny indrindra amin'ny andro kely sisa tavela omen'ny tompo ah ianja iankafiko ianao avereny kely ao an-tsaina le taratasy napetraka ianja marala farany mino fa tsy tonga foana reny fa misy zavatra miafina izay tsy takatry ny saintsika ao hitako tsara mihitsy io ka io ange ny tena mahagahagary masy ary eo ampisainana ny horesy lahatra zao satria tsapako fa zao tokoa angano sitrapon'Andriamanitra marina tokoa aloha fa tanora ianao ary mety eritreritra fa tsy misy fotony loatra ny fiainana raha tsy tanora mitovy amin'ny tena no iarahana nefa mety andiso hevitra ny tanora zany fa tsy tahaka izany foana ny fiainana izay aloha ka asa ny fahitanao aloha na efa antitra tahaka ninona na mba manana zo amina tanora ihany masy za kosa ange tsy milaza aminao hoe antitra fa nelanela taona ary tsy mandatateraka raha mijery anao koa ange tsy inona tsy de mifanalavitra amin'ny olona 30 taona ianao zao re no izy ry anja omeko ohatra vazaray ianao souviens-toi que la jeunesse est un bon moment à passer mais le bonheur se trouve à tout âge zany angamba mba afaka nalany hay ianao izay eny tena resinao lahatra ary masy nefa mba afaka hanome fotoana avy ianao eritreretako ary ka na mataona aza andrasako foana 15 taona aza androkoko misy ohatra anankiray koa ty chaque chose pour un temps le mariage pour la vie Dieu pour l'éternité tsy hitako tsony zay amalinanao ry masy fa to mampitodika hijery ny zava-misy hainy ny fieritreretany zany ohatra omenao zany ianja tena tiako anie ianao mbola aferiko foana zany tsy manana fisainana hafa-tsony ampy izay fotoana ny jaliko nandritra ny taona maro zay sady efa mba te-hitaiza izay zanako koa zanakitsika sy ianao matsy zany efa te handray ny adidiko amin'ny maharay ka ianao sisa no azoko antenaina anaisotra eo amin'ny fiaina manindretriko masy aza matahotra anao fa ataoko vaindohan-drarano fangatanao ahovady zany ivavaka mafy alohan'ny tenenako ny zavatra rehetra amin'ny tadasininy raha miteny zany tsy de ireo loatra no anakana fa za mihitsy no antony zavatra rehetra asanao rery anja efa tsy nafenoko anao no momba indrindra moa ny fiainako taloha fa mbola tiako antanterina aminao nefa saika tsy nanana fanindrina ntsony hanambady zany ve nefa hita ao natorak'Andriamanitra ianao vonina reny andray ianao adidiko amin'izao fandalovako eto tany zao eny rery masy fantatro de fantatro tokoa ny hitahitanao saingy ahoana indray rery anja olazaiko aminao azy reny marina nefa aza de mitaitra amboalohany ihany ianao miainanao mpanajana indray ary misy tokoa ry masy ny olona niaraka tamiko asa ataoko hoe zafady roa taona angamban'izay
vao niaraka kelikely nefa izay dia lasa nianatra any ampita izy. Zany. Ka raha ny fimpitoana no resahana dia 3 taona no efa nahantsy teto toerana azy tsony. Tsy dia misy dina entitra manahoana loatra akory no efa matoranay, nefa kosa mba ho fanajana azy dia miandry izay fanapahan-keviny satria nandritra an'izay fotoana izay izy dia tsy misy zava-baovao firy no nomeny. Raha tambatra azy ny taratasy nalefany dia zara raha misy roa isa-taona, ka eo no mbola tiako ialana neniny. Zany very anja. Ka rehefa tsy misy vaovao momba azy mandrapatonga ny farany taona dia manome valino anao mino fa tsy dia hankarary fo anao izay. Ay ve nisy an'izany toe-davatra izany teo amin'ny fiainanao Izay indrindra. Za reny miala tsiny ry anja nanelingelan'ny fahasambaranao tokony mba nanontany fahalalanao teo amin'ny fitiavana aloha raha izany no marina. Masy tahaka ny tanora rehetra ihany koa nge ay. Ary aza mitanondrika be tahaka an'io moa ianao fa niange fananjana ny tenin'ny fanaovana fotsiny fa tsy mbola nisy zavatra nisongadina akory ny tamin'izany. Mitrakay ianao ary ao roako mba afantaranao ihany koa fa tianao koa. Zay. Trarery anja mifampahirezana. Sady vonina ny andro ny rariny sy ny sitrapon'Andriamanitra. Ary aoka izay ny alahelo sao dia mahatonga aretina ho anao ain'Andriamanitra no mandahatra ny zavatra rehetra fa aoka tsika hanana finoana sy ananki-po aminy. Tomana re raha matokely anja indre misaotra indrindra. Ataovy tokoa re izy ity. Atao ka. Aza misalasala. Zay mitsika. Ary aza mijery ny fomba finanako rehefa manjary malay koa manaka. Izy io tokoa ngery anja malay daikioman izay. Sady menatrako. Ohatra ny lasa eritreritra izany foana dia ny sakafo aza rehefa tsy mangatsiaka dia be ny tsy lany. Andray kosa ny. Izany nefa lokatiny mihitsy no arosoko azy asaina manambady tsy mety. Fandray mandeha izay azy izy dia nateny hoe mbola miandry any anja malala hono Zany ve ry aina? Ndry ao araiky fa anako masy fanako araza be eritreritra tsony efa eto filira ihany no inanantsika mety masy. Iaina koa nge dia efa be filazy iry. Laingany re zany fa mihinana tokoa fa mba indraindray ihany nge no tratran'izany. Hita fa mbola miaina amin'ny fahatsiarovana ny tompoko vavoko. Efa tsy veriny tsony nge izy ry masy. Io moa ianao eo ry anja ka mino fa hitombona amin'ny ankehitriny amin'izay izy izao. Oka mihitsy ny dia ampanakekeziko ny zezanay ialany mialoko ny fahiny aminy ao izakisany masy aingana. Vilia iray dia sotro iray izay ihany ny nanantsika. Ao moa fa zamenatry. Ao isory amin'izay ny zavatra manalokaloka anao. So hiverinao fa misy dia volondray ary Izao kosa mba ataovy sanatria kosa raha natao. Eno Iza ny hevitra izany eo? Hitaoko. Ianao no mbola be fieritreretana ny taloko. Ataovy izay farafahaizanao ry anja fa ho lasam-borona eo anadahako io. Endre ry aina manome toky anao ary aina fa ezaka anao an'izay tratry ny saiko sady efa miara-mihinana nge zao izay hitanao jereo. Tokoa raha nadaha dia mahazo tomany. Dia efa ataonareo fanalana andro mihitsy azany kity. Tsy very saina ngia. Iza no mahitako. Raha mitohitoy ve ny fiainanao teo aloha tsy efa ho teny amin'ny volana ny toeranareo? Laingany re zany ry anja fa aza dia miainana io anabaviko io loatra ianao Mahay miresaka nge izy io tsy lany zavatra ho tenenina mihitsy. Ka mety ho marina tokoa nge zany ry masy. Zay mihitsy ho Ny fanafodiny dia ny mahay mampeo ny tena ihany fa avadika aloha ny resaka iaina ve zany manjaitra karazana lamaody? Na ambehivavy na andelahy indrindra moa ny any mary azy. Zany ve? Dia nenarako daholo reny. Dia firy zany nareo no miasa ao? Misy 10 akiny manampy fa zao mandidy fotsiny no asako. Raha tsy hoe misy tena maika dia tsy maintsy mifanampy eo izay Fa nianatra tany ampita mihitsy zany ianao? Tiako arery ty trano ty satria tsy ampivelaran'ny asako raha reo hevitra roa ireo ihany. Hitako jereo masy iazon'io io trano eo akaikinay io mba hipetrahanay rehefa tena ilaiko ty trano ty. Tena be vola be ringa izany zao iaina raha izany ary manao ahoana aloha ny client raha vao akaiky ny fety ohatra ny tako zao indrindra fa ny Paska, ny Krismasy taom-baovao
de voatery manampy olona mihitsy zany io ndray tena sambatra mihitsy ny aloha fa hidiram-bola be fa nga ivery ny anja famoramora e inony zao zay de efa maimboalina mihitsy zany ve mifandimby ry zareo fa manjary reraka daholo e raha azoko tsara zany de manao supplémentaire ry zareo tsy maintsy ka satria ny zavatr'olona tsy maintsy vonjena tsy maintsy vonjena re zay avita azy ara-potoana zay aloha e tsy mba fanao koa mantsy ny mandainga fotoana fa mahavery client zay indrindrako de mba aiza hono ho any misy anymasy amin'izany ny toromasona aza ngeky mila tsozakany ndray kosa de tsy mba misy fanampiana koa ry very masy inona koa ny zavatra hainy amin'izay zaitra ny asana aza manaraka ty an-trano matetika ay ve ny asa mafy koa zany ny avako efa mahay mazava aminao ihany zany ny fiainako rehetra rery anja inona koa sisany tsy voalazan-dranabavy za nge efa miteny aminao fa mahita resaka ho io anabaviko io e karaha tsy zany kosa ve ahoana ny fomba handraisana client ry masy zany ny varotra ny fahaizana mandamina ny resaka atao sy ny fampidirana ny olona ho resy lahatra amin'ny zavatra atao eny e fa de misaotranao aloha ry anja fa na izany teninao zany ary de tena mahafinaritra tokoa satria anisan'izany ny fampidirana anao zao bavina ay ve lany sakafonareo etsy ary aloha apiko efenao zao ry anja ka tena mazotomany mihitsy ngaraina ka efa voky ihany ange zany nefa ry aina ianao mbola manampy ihany tsy misy an'izany rehefa mba anjarako indray zao no mamahana anao e lantsika io nampiany aina io masy koa de efa manara roatra iry aizatsony koa zao no alaninan'io nefa tsy misy an'izany tsy maintsy lantsika io e zavatra kely ane io endray ary ity ary aloha ny ranom-boankazo troy fa so mainao ihany fotsiny ny hanina hoaniny raha ty ahy ary masy de ampisotroy ahy ka nahoana moa ny olo tiako ny tsy ho atsaiko ka ahoary zay okaik'izay misaotra tompoko zay indray ilay fiafahafana ay moa eny ary fa diso iny atao hoe misaotra masy malala ay kosa de efa nisy an'izany ka nafenina mahafinaritra kinareo toy izy efa manakaiky ny paradisa pity zany ve tsy mahazo mivatsony za aloha ny vavolombelona voalohany eto an-tany karery aina ka eninao aloha ve zany teny ranom-bavy zany ry anja eniko de eniko tokoa fa mana tontosany zany sisy zay ka de zao no manjaitra ny akanjo mariazy tena ataoko lamodina mpanjaka vavy mihitsy tahaka ny morery koa nge filazany aina azy zany za kosa aloha tena anamarina n'izany teny aina zany fa tena vitan'io anabaviko io azy zany ve marina tena malaza mihitsy nge aina raha izany marina aloha zany saingy beny tsy mahatratra ny karamany ndraiko na de ny atsarany kosa aza ve indrindra fa ny kojakoja miaraka aminy tena atao amin'ireny tsotsotro ireny zany ny mpanana ny faninana eto ka raha tia ny voaka tahaka ny anan-dafy de aleony mihitsy manafatra ny kojakoja ny velany de tahaka an'izany izy eto de sahany ve mampanao lafo be ohatran'izany volany akiry anja rehefa tena tiany de ataoko misy mikapokapoka be riry zareo mifaninana zany satroko aza fa volako fa tena ny anaranao marina aloha izy ty fa tena angamba de vola be ny laninao zany aloha de misy misaotra ny zokona io ihany koa fa tena nahavita be taminay ngeky izy io masy izy tokoa ry anja soa ihany izy fa mbola tsy manambady ka afaka nanampy anay tsara ankehitrina nefa efeo ianao zao ka asana mbola vita izy na tsy fa iza moa ry aina no inona mbola ny akibon'ny omby ange zany rehetrarehetra zany tsy te alala ny fahitananareo zao de efa pirofo zany eny miankina amin'ny sitrapon'Andriamanitra avokoa reny zavatra rehetra ainao koa aza nge efa tokony ho tonga amin'izany tanjony zany sa ahoana oka mihitsy aloha vitany ianareo vao miainga zany ve oka aloha zay ny resaka reo fa prima am'izay reny latabatra ry aina endry ranadao tsy alainareo ve aloha mamonjy ry amin'ny efitra fandraisana iry marina zany andao re ry anja
mba hanampy anena kosa aloha e. Mandehanaki mipetraka nareo a. Aleo ataoko fa tsy maninona re. Azafady ary ikany so de tsy mety nefa ny aloha e. Maninona raha mba apiako e. Sa ahoana? Ay, eny ary sao de atorotoro masy fa za aloha de mba hijery ny asany aina rehefa aveo a. Tsy maninona ka. Raha misy akanjo tianao de alay fa vidiko amindranabavy e. Marina? Fa nga heverinao manao vazivazy a. Eny ary de misaotra betsaka tompoko. Zay indray. Fa najako anao anie zany ry masy. Iaina. Ahoana Ranada? Eto ny anja mba hijery an'izay tianao de aveo vidiko any aminao le izy. Indrindra lela mody reny e. Avy ary rehefa entiko amin'ny magazay anao ry anja. Andao ary. Mba afaka mijery ihany koa a. Ndao fa tsy maninona e. Rekiny akanjo ry anja. Zipo rere. De ireo koa ny maxi, ny costume, ny pataloha, ny kazaka sy ny sisa re. Fa miala tsiny akiva, nataoko tao anaty trano fitaratra daholo le izy fa nyloto sy ny lalitra ny tsy laitrako. Marina mihitsy aloha zany. Karaha misy tindria de alaitsika ivoaka. Ka manarana fo amizay ary ianao e. Tena sambatra ho any misy piti e. Aina koa aza manao an'izay mamenatra eo ikindria. Fa itsika itsy indray mba hisoro tao azafady andramana. Tonga de vidio daholo re izay tianao e. De aveo manohatra fotsiny sika. Firy kosa nefa aloha natolotra day e. Ka jereo aloha izay atoninazy e. Mahaiza fotsiny ny fidy a. De jereo izay anaovana krismasy taom-baovao fa efa tsy ho ela tsony koa nge zany. Ka sao de mianta be loatra indray kosa ary ay e. Tsy maninona re. Ohatrinona nefa aloha tia izy fa sao de lafo be ka mamenatra masika. Aza mieritreritra an'izany rehefa manome ange ao anadahanay io a tena mifony tokoa. Zany a. So manjara manenina eo indrivo. Ay tena menatra be anareo menada mihitsy ange za e. Itsy koa ary ny anankiray e. De amin'ny ilany ry misy miaraka amin'ny zipri de io le tunika beige io ireo miaraka ireo. Eny ary miaraka ireo satria complet ngeky ireo e. Ay aroako zay ary so de be efa maro tretoko. Zay zany? Zay. Sa so de mbola misy? Ndray so de mbola misy. Nko an'izay so de tendakanina loatrako. Reo aza tsy fantatra izay vidiny de so de anahirana anao be loatra io. Eny ary andao sika ho atsy anefitra fekanjona de ao tsika manohatra azy. Ndao ary. Da kosa miandro eo za olona andeha ho atsy amin'ny salon aloha ka. Ndeha ana ary aloha e. Ao ary. Iza nanaovana voalohany ry anja? Ity tunika beige ity aloha hoe andramana. Ao ary hoe. Tena tonga de aoka izy. Zany ve? Enao koa moa lavalava raha teo de tena endriana azy mihitsy ka. Mety zany ty. Tena mety iny. Rasondray re. Ao ndray hoe andramana itsy maxi itsy. Dia petraka eto zany. Ka izy anao tao aloha ity mangy ity sa le mainty? Sy anaovana fa mitovy angeky ny pointure andreo e. Hitako ohatran'ny mitovy be mihitsy le izy. Raha tonina ny anjany anankiray de mandeha ho azy. Ay de ray fotsiny zany no marina. Fa zao aloha e. De ohatrinona kizao ireo zavatra anankitelo ireo itsy zipo sy kazaka itsy angamba. Aleo ireo hijanona fa ohatran'ny be loatra ka mamenatra ka. Fa nga tianao be izy io e. Tiako kisa ohatran'ny karazan-damba lafo be ny vidiny nefa mitovy ve io lamby sy ity tunique ity. Tena mitovy mihitsy ireo ka fa ny loko fotsiny ny samihafa. Ay tena mitovy marina. Zao no lazaiko any anja. Raha izy fotsiny izy efatra ireo fa foindrana dao anao ireo. Zany ve? Aza be tepitepitsony e. Fantatra nge ny zoko iny e. Andray. Efa nataony tamiko zany. Reny voalazako tao am-pisakafoanana reny re. Marina very aina. So de mamenatra kia. Ohatrinona nefa reo ay. Rehefa aveo isika mahita azy ndao lohany aminy ao amin'ny salon e. Masy reto ry seza ay Ka hoana? Nahita ny tsara sy tena? Nahita.
Nahita fa de tena tahaka ny mamenatra indray azako. De ohatrina ny vola mibavy. Ny totaliny ve? Eo amin'ny 1,750,000 francs eo. Fa ny alohanao rda de 1,500,000 fa tsy maninona fa any 6 e. Andray. Wai, apio ary Masy tena tora ny anjy e. Eno fa naninona? Io aloha bataiko ery amin'ny canapé ery ka. Io batainy ery akaiky mivaravarakely ery. De hitondray alcool re na ranomanitra sy coton e. Endry da andraso ary. Aingana ry aina. Somary kopakopakely. Zay. Areoka aloha reniko kely toko itao tratrako. Manao ny antsy zao? Tsy de maninona ka. Fanimpanina kely fotsiny ateo. Fa naninona tokoa ianjy. Eno ohatra nanahitra tampoka hoa le vola be votonina teo e. Tsy mba zatra ny mitafy an'izany vidin-javatra zany loatra mantsy zay ka. Tsaroko tena mavesatra mihitsy ny fiverako ny andoavan'ny Masy azy. Oka re zay e. Tena fokimenanao reo amin'ny fitiavako manontolo fa tsy fiatsaram-belatsy akory. Misaotra. Mitsangana re zany afako zany. Misaotra indrindra ry Masy Okak'izay ho any fa aiza ve de efa 2 minitra be zao ny fanondana teo foana nareo e. Ako ary anja aloha mba horoako kosa e. De zao re zany ny fandehany. Ty misy sekina 1,5 million. De alaivany amin'ny banky fa tsy manam-bola atao trano raha nabavy a. Ny andray moa de le zipo sy le kazaka no meko andriry anja. Andray? Ary aza matahotra fa ry vita alohany aina re. De misaotra indrindra nareo menata tokoa akia. Engany mba oneran'Andriamanitra avreo iny laninareo tamiko. Areoko zay retsy fa inona ary ty mbola mitomany ty? Eno ibavy misy mosoara ao anaty paosy palitaoko akaikinao ao. Iny ary? Eo aloha fa vaky ny ranomasonao. Ary mangina amin'izay. Sambako mantsaingery izy mianadavo mba hitafy an'izany akanjona amina 1 million zany. Aiza moa tsy rotsaka ny ranomasoko. De zao zany no andaranao reo akanjo reo raha ohatra ka tianao ny torohevitra avy amiko e. Tena tiako mihitsy ny kady ahoana ke. De zao kia. Krismasy de ry maxi mangry no atondry. Ny taom-baovao kosa de le maxi mainty. Ny tunika beige ambony ambany rehefa misy fivirina na fanasana na lanonam-pianakaviana de izy no entindry. Ary ny zipo sy ny kazaka kosa de zay hitondranao azy re mandeha ho azy reo. Mariako kanefa fa azonao entina amina mary azy na alpandizandreo maxi anankiroa reo. Ve ka misy sokajiny betsaka ohatran'izany izy tony ry aina. Zany mihitsy ka ho hitantsika eo ihany rehefa mipetraka eo takaikinay anja. Misaotra indrindra ry aina. Etsy aloha roako indray mandeha indray ianao e. De zay zany e. Ary maninona moa raha andeha akarivotra kely amin'ny fiaratsika telo menata? Mandehana re nareo e. Fa misy client ko afaka akanjo eo. Sady ny mpiasa koa mbola misy vonjena amin'reto akanjon'olona reto. Ve. Ka ataoko ahoana fa tsy maintsy mahazo mandao ny trano e. Iny ary ka ahoana zany ry Masy De ahoana moa fa sika ngeny no mandeha sa ianao koa tsy mazoto? Andao ary nefa so de ariva be antsika ny orany ty taka ny avy nge. Tsy maninona re io e. Fa reo akanjonao reo no aseho fonosiny aina. Satria tsy mivily aty intsony sika fa any de manatitra anao. Iaina? Mba fonosy kely nge reo akanjony anjo reo e. Eny ary Zavady. Masy ahoana ry anja? Ty avy Masy. Ohatray. Fa ahoana indray ary zany fanontaniana zany? Tena tia tokoa ve ianao e, fa leo ana enina tsy. Ka mampimeha indray ianao zany ka. Fa manino? Fa inona ny dikan'izao e?
tsy mbola mazava aminao ihany ve ny teniko sy ny zavatra nataoko taminao reny? Valio fotsiny fanontaniako hoe tena tia masy ary tena vonina niaraka amiko mandrakizay. Eny ary fa hovaliako ianao tena tianao tanteraka tokoa amin'ny foko sy ny fanahiko rehetra ary vonina nitondra anao eo amin'ny alitara masina ninninona izay ho fisedrana. Sao ary ajanony iry amin'ny sisiny havanandalana somary miataka lavidavitra iry ny fiara. Eto ny tianao hijanonana? Eo indrindra zay eo tsy maninona efa mba lavitra ny mason'ity jerijery sy lindina eto. Dia ahoana ary? Misy baiboly hitako teo akaiky ny sary ny anja malala ty dia nentiko fa averiko entanao rehefa vita ny dinantsika. Manatony ianao eto akaikiko eto dia osokafako ty baiboly ty fa efa nasiako marika amin'ilay boky mitory fanambadiana dia apetratsika roa eo ny tanantsika. Ny ianao akavia fa ny akavanana dia manao dintsika dia araham-bavaka mangataka fitahina amin'Andriamanitra. Ikenao? Ikeko amin'ny foko manontolo ry anja. Ary atao very ny dinanao Andriamanitra manaiky ny anambady ny anja mandritra ny fiainako manontolo na amin'ny fifaliana na amin'ny fahoriana manomboka an'io ary anaraka ny lalanao. Amen. Andriamanitra manaiky ny anambady any masy mandritra ny fiainako manontolo na amin'ny fifaliana na amin'ny fahoriana manomboka an'io ary anaraka ny lalanao. Amen. Zay ny tiako vakiany ny vavanao ry masy. Ny fanamasinana any am-piangonana moa dia miankina amintsika ny andro miankina amin'ny sitrapon'ny tompo ihany koa io raha avako zay indrindra aloha fa raha ny alo dia tiako na ho amin'ny ray volana mihitsy aza. Zany ve? Dia hatreo zany aloha ny anio fa andesika andeha alohatsika oto fa tena ohatrany efa mitratra bingy izany ora zany fa azao aloha no amaranantsika ny anio ho mariky le fanambarantsika teo dia raiso ary oroy fa hanao tanteraka. Misaotra ary masy nahazo toika inoko fa tsy hamitaka n'Andriamanitra vavolombelontsika teo ianao. Matokiry anja fa tanako ny teniko manaraka izany ty baiboly izay nalaina teo akaiky ny sary ny anja malala ty dia azy izany nametrahako azy teo ka ngamby ianao tokoa no nataon'Andriamanitra ho anjarako dia atolotra ho anao ty satria ianao nefa nanaiky hosolony eto anilako mandrakizay. Fa sambaranao azy zany ary izao kory masy efa nanokana ny fitiavanao arery ianao dia manomboka an'io koa aoka tsy hivelona amin'ny fahatsiarovana ny anja malala efa lasa any ankoatra tsona ianao fa efa eto anja malala nandrasanao hiverina tia raha afako ka angaviko ianao anadiny tanteraka ny fiainanao lasa. Eny aza manafoana ianao sombiny aiky fa ho tanteraka izany fanorenao izany. Nizay fa toa misy avandra milatsaka ny tafo. Tena nikija be ny orana ry masy ahoana ka sisin-dalana ve sa ahoana sady ohatrany mandrivotra be izy izany rivotra entin'ilay orambe io fa andeo foana itozongoramorenika ka oa davadika ny resaka aizy ianao no miangona rapitso ao anala kely aloha hatramin'izao tsy tianao raha mba mamonjy ny anala mihitsy ianao dia mba miara-miangona tsika mamonjy lavitra mihitsy ngeny tsy laitrako fa mety ho tara lava ka mampisy vakam-panahy tsy azo ty vavaka ndao moa tsy hoe isaka lahady angekory fa mba mandra-pa fotsiny dia ahoana hoe ny ray aman-drenonao mahitatsika dia tsy mba hoaiko kosa ve ny anazavy izany aminy aza mbola taitra vetrany aloha ianao sady ianao nge mbola manana didy ambandre le tovolana manao fahinana bity marina izany ka iny tsy ela nge dia vita ilazako fotsiny izy fa hanambady ety izay so mbola tokony hazavainao tsaratsara kokoa amin'ny ary ny toe-javatra eny zany fahazabe eritreritra ianao any aminay ianao misakafo sady dada mahafantatra anao taminareo le nanao famindram-pahefana dia minao fa tsy misy tokony hamenatra anao be loatra eny re mba tsy hanome alahelo anao dia oka ho ekena tsirapo
misaotra Arimasy. Tsisy sorana. Ho avy zany ianao a? Ho avy ahy e. Zao mantsiny anaovako le indray amin'ilay akanjo voafono vidianao anatany amin'ny aina. Ka arahanao an'izany ihany ianao, maninona kay raha le maxi mainty iny manaovanao? Ino tianao? Ino ohatrany mahafinaritra? Eny ary fa anaovako e, na dia mbola ho amin'ny taom-baovao aza ny faniriako hitondrana azy. Izay ny any batiako aloha amin'izao fotoana izao ka. Tsy maninona ary fa entiko mba hanajako anao e, fa efa tongotsika io akaiky mitotohatra io ajanona. So ihany aloha fa nitsahatra kely ny orany. Azafady ary ireo akanjoko ireo e. Ary mandrosoa aloha ianao atao trano fa izy ve dia tsy handroso akory e. Ao ariana ry se a. Zany a? Eny ary. Aza malahelo. Io aloha hifanorika e. Ary veloma so tratra ny ora be eo indray a. Eny ary, veloma zany avako zany. Napitso. Veloma e. Ndray ty fiainako ny vavitivity teo. Fa nahoana? Noho ny bikany lava ranjanana, ny endriny mariran-drirana sy mahafinaritra sa ny alemim-panahiny. So dia resin'ilay fahalala-tanany kosa ary ahy e. Sa ny alahelo azy amin'ny tantarany? Sa koa ny fahaizany mamoaka ny feony malefadefaka rehefa miteny? Toa ohatrany samy itiavako azy avokoa izany rehetrarehetra izany. Nanjary ohatrany malahelo be azy raha vao tafasaraka taminy. Izany tokoa ny fiainana. Tia izy nanome ihany baiboly ny tia atao hoe hianja malala mitovy amiko koa ange. Izay ny tena ohatrany. Dia tena mino mihitsy izy fa hianja malala taloha ihany tia hianja malala eo anoloany ity. Eny, tsy maninona akory fa resiko ampitiavana feno tanteraka ny didy ampiverina ny fiainany teo alohana dia 13 taona aza ny elanelany taonanay. Misy nofinofisina raha alina aloha izay androany izay. Fa tamin'ny firika itsika ny voka tao ampiasana no amin'ny 12 dia efa ty amin'ny restaurant sahady. Tamin'ny raiky ambin'ny folo sasany. Ndre, fa inona ny mahagaganao amin'izany? Akaiky ny toeram-piasantsika koa nge io e. Ka tsy lasa lova eny fovoahantsika raha izany e. Ka tena nona be androany fa mafy loatra ny asa faran'ny taona tahaka izao. Zay aloha e. Tsy dia maninona loatra izany fa aiza kosa dia nienjika io raha akaiky kely foana e. Ka isy anina itombona tsony eo amin'ny vavony raha izany. Sady mba asiana fotoana kely akanabahana ihany koa na dia izany aza. Ka tsy lafo be aloha ve ny sakafo eto amin'ity restaurant ity e. Enao ty koa. Na dia amin'ny mahatale fotsiny ihany aza ve dia hinana eny amin'ny vary mitsangatsangana eny sika e. Tsy hoe izany ange fa mba amin'ireny hotely atonontonony ireny ohatra hoe le fihinanako atsy ambadikatsy. Efa eto re sika dia aleo eto aloha e. Eny ary. Za koa nge tsy mihinana ty isan'andro fa any an-trano e. Ianao miaraka amiko io zao mba ajaiko amin'itony mihajahatsy tony. Misaotra indrindra. Za indrindra nanaovako anao hoe tsy aleo ve mipetraka ity akaikinay ity dia tsy lavitra amin'izay atao. Eny efa niteny kely tamin'ny dada ihany afa toa ohatran'ny anaiky izy ka. Dia ahoana izany? Roviana? Asa, Roviana ianao no hita fiara hitondrana ny entanay? Ohatra e. Na an'io ihany aza inona moa no olana amin'izany? Aleo ohatra amin'ny sabotsy e. Tonga any amin'ny valomaraina miaraka amin'ny camion raha izany ka. Fa izao ahy e. Avelo kely aloha ny resaka fa inona aloha no hoaninao e. Za zany efa nonako. Izay afaranao dia rahana mihinana e. Ny anahy angamba kotleta salady. Asa na tianao zany na ahoana? Ina nefa mba tsara koatran'io izy ianao e. Betsaka karazana eo. Tian'ny loantsika ity nge ny boky mirakitra ny karazan-tsakafo voaomana e. Azonao jerena tsara. Ka inona no mety azo se akoatran'io ary? Ianja. Dia tsy fantatrao ve ny tianao e. Ao ary rehefa ianao mba tiako ifidy. Ao ary fa apiko ianao. Toy ny izao misy crevette sauce, endasina, beignet, trondro, misy koa ny beefsteak sy ny sisa e. Amin'izay koa ve dia tsy misy tiany e. Aleo le beignet ka. Ary ny fanampiny? Ataoko crudité salamina ianao. Ary ny jus tsy misy e. Raha
ranom-boasary aloha atao zay sa iny tsy maninona zay ny asy consommation whisky anankiray fa ohatrany reradreraka koa zany de zay ihany ve ohatrany arahako visy kelika isy mba misotro tsy mahavoan'izany aho ohatra tsy nataoko hatramina olona ange zany sady vatsivatsiko daholo kambony zany de mahasosotra tsy fa ny ange mba akako herikely le izy zany tezitra ve anao nanontaniako teo ina moa ny atezitra na amin'izany fomba ny olona mifanasana tahaka an'izao nge manontany ka lazao amin'izay ary ty zavatra saika ho resahanao tamiko teo ay izao ary anykeo atao amin'ny vc miresaka amin'iny kolary iny rovavy de ny anankiray ngamba mbola atao anatiny tao de tamin'izay fotoan'izay azy zany saika ao de iny koa ry zareo ny resaka de naleko aloha nijoro tao ambadika tao de nieno ny resaka ry zareo tao de fantatra ry zareo ve hoe ianao tao tsy azo ny veriko mihitsy aloha de nieno ny resaka tao ambadika tao fotsiny de inona nenonao tao atsika nge ny tena votoatin'ny resaka raha araka ny fahalalako azy amin'ny resaka atsika zany mahagaga zany isan'andro fonombola tsy teo ianao tsy nisy zavatra tahaka zany k'izao vao namorona zavatra ohatran'izany zareo ny zavatra eniko de zao misy tianao izy ireo ary angamba tena nanatenanao mihitsy ka asa na le tao anatin'le WC na le teo ivelany fa za moa miafina de tsy mahita hoe ty ranona na ity ranony tena mahagaga ndray zany ka de toy izy hoe de zao nyreko zany ry vao torana mpitsanganana de ozy indray ny anankiray fa maninona ki de ozy le ray hoe kalasa ny vahiny le ndriko de hoe imasy ve ki de hoe fa ahoana ka izy ndray tena lazan'ny ady join de hoe tena ambony fiarany tale izy roa nidoly ery tamin'ny sabotsy de ozy indray le anankiray hoe marina hoe de miverimberina ohatran'izany moa ny resana izay nafantarako hoe tena tsika sianao mihitsy ny resahany tsy fantatrao ve nitarehan'le miambo ka mpiasa ato ve moa tsy ho fantatra fa saingy tsy mifankahita tsina de za koa vahiny de tsy mbola matadidy tsara ny feon'ny zareo tsirairay avy ataoko ao koa moa nisy eo mivantana hitady vavabe eo de nananja tena nandeno nataoko de inona zany ny eritreritra ka eko inona moa no lazaiko zavatra mbola tsy hitako proof ve makiko loha sa kosa ianao manana fanirinana efa ao anatiny mihitsy aza ny araka ny ray am'ireo za kosa ianao angeny tokony anambarany marina raha misy zany fa za vahiny drevy miandry aza tezitra amin'izany renao hoe tsy misy an'izany ary tsy isy an'izany mihitsy ny olona ve azonao sakanana tsy ianao ny faniriny ihany fa anjarantsika kosa no tsara tena sy manaja n'izay nomen'Andriamanitra atsika ka afaka ny toky amin'izay amin'izany ary ve ianja tsy efa nanao an'le voady ve sika isanao keny ka mba manontany anao ary de ataotao foana ve izy iny asoko Andriamanitra mihitsy angeny natsotsika avelao anika avelao any zany eritreritra ratsy zany hitanao ihany ny fiafaran'ny tantarantsika satria tsy janona raha tsy misarim-boaly ianao tsy hitako tsony izay lazaina ka asa nampy aminao zay na tsy ampy eny ary fa ampiasa sady avelo foana n'izy resaka any ndray ary rehefa tsy taitra amin'izany ve sika tsy izy ihany no afabaraka eo eny ary zao ndray ho any zavatra tena mahagaga ary tena mampiaika mihitsy fa ianao tokoa angamba ny tena anjarako zavatra tena mahaliana ndray zany de ahoana fandehany sady mihinany sika ka eny ireo dolo ny sakafo tonga de efa tomboy fa zany mbola te hitantara aloha de aveo manaraka tamin'ny sabotsy sy malady alina zany de afo be foana moa ny orana le tamin'iny ny tena oram-baratra mihitsy sady narana tafio-drivotra indrindra le omaly iny nanofy ianao sa de mahina aloha ianao fa zadapahana ny teniko eny alefa soary ny sabotsy alina aloha de namerina namaky an'le baiboly nomenao iny ahako tokony antsasakadiny angamba de navelako kely velatra teo andohako teo tsy mbola te atory fa neritreritra fotsiny no mandeha de ny zavatra tsy fantatro mihitsy fa de vetivety teo ny masoko nijery ny valitafo nanjary niova moramora ny fijeriko ka ohatran'ny nisy zazavavy anankiray lavalava volo ihany ohatran'ny miseho manjavozavo de tsikitsiky be ery izy mitazana de miseho daholo ve ny vatany ray manontolo hatreo amin'ny sorony ihany saingy ohatran'ny hoe ao anaty voninkazo zany izy de faly ery ange izy amin'izany zany ve hitanao mazava tsara ohatrany ao anaty zavana manify zany le izy de tena mitsikitsiky be mihitsy
faly zay no azo ilazana azy ary tihitiana angamba fa tsy misy remo zany rehetrarehetra zany nefa angamba ary masy de teo amin'ny hoe ataoko hoe 30 sekondra teo eo fotsiny angamba de miseho le zavona de avy eo tsita de inona nataonao miarina de niankina tamin'ny loha-parafara zany de nieritreritra be teo zay avo somary natahotra hoe so de mba de vohiniova-tare ara no hitako ny jiro montsy ny piako mihitsy navelako irehetra mandra-parain'ny andro de tadidiko tsara nefa fa tsy nanonofo mihitsy nakomboko moramora le baiboly de nataoko tao ambany ontako de zay ve zay aloha ny sabotsy alina de maly alina indray de mbola nitoy ihany le orambe ny aro rivotra fa tamin'ny atoandro teo nisehony indray tamin'ny fisakafoanana zany de tsika le varinany korana iny de mbola nahita an'ilay zazavavy ny sehony alina sabotsy iny ihany de ara-sakafo tanitsika teo saingy ohatrany hoe manjavizavy zany no masoko nefa andro mazava be iny tsy natahotra tsony aloha zahay nefa zahako tsy sanylaza taminareo saina de eo ny tsy fantatro mihitsy ny antony io koa de fotoana fo ihany asa atao hoe 12 sekondra teo eo indray ngamba ny ora nisy de nisy fa tena faly ange izy zany tena mahagaga zany eny toy izy aloha fa ilaza ihany koa rehefa aveo io ndray de nitranga sabotsy alina de eno iary de ny alahady alina moa zany nafana bena de avy aza ny orana de nivoako ny varavara-pitaratra mba hisy rivotra kely miditra hitsotsoka de mivakiko amin'izay le tao anaty baiboly raha tsaron'se le ny fanaovantsika dina tany ampitsangatsanganana iny de ao amin'ny tonikeran'ny Solomona toky 7 de ao amin'ny andininy 4 misy an'izao teny zao hoe de hitako le tian'ny fanahiko ka no azoniko izy ka tsy navelako andeha vita io teny io de nakomboko moramora le baiboly de napetrako teo anilan'ny lohako ihany de restory amin'izay avy eo azoko zany de tsy nipika ny jiro mandra-parain'ny andro tena zay mihitsy rse ary tsy narezy ambony tany hoa zany na nisy rivotra na hoe tsy nisy rivotra fa le baiboly ny velatra tsara iny le baiboly ny velatra tsara de nilamina teo anilako de teo amin'le tonikiran'ny Solomona toky 7 io no niseho le nivakiko io zany de nefa tsy nanisy marika tao akory fa de nakomboko fotsiny tamin'ny alina de kakabe mihitsy de nanontany tena rery hoe ina ry Andriamanitra ny dikan'izao vitany ianao zay nitranga tamiko angery masy ka mety zavatra ny fanao ihany ny atsika raha izany fandehaniko fa hono fa lazondray ary ny anao fa hono ohatra ny fahalasahirana zany ny andray ny sabotsy alina orambe sady nisy rivotra iny de niasa kely teo amin'ny salon na fanabe koa ny andro tamin'iny tena maty ny jiro ngamba teo amin'ny adiny ray teo eo de nandrehitra lapsia ndray napetrako teo amin'ny latabatra ny asako ndray kosa tery anjoro-trano nisy ny sary ny anja malala de niasa saingy tsy naharitra firy fa reraka ny masoko noho ny jiro tsy de mazava loatra kanjo raiky tory teo ambony latabatra ny andro zay rehetany jiro be ka tsy loza raha lany teo ny labzi eo indrindra sika zao fa hono labzi tsy lany indrindra fa teo amin'ny loko zany efa natorotsy narezy ambonin'ny tany fa atao ohatra ny nofo no nahitako hazavana toy ny tselatra na hajambena ny masoko de iny nanaitra ka tsy fantatro tsony na ny jiro nyrehatra na ny tselatra no hitako na le labzi tery amin'ny sary ny anja malala ny anjera ny vokatra zany ny anjera le labzi ary rehefa taitra tokony tamin'ny 12 alina de gaga fa le labzi ny anjera tery anjoro-trano no nandrehatra ny sary ny anja malala sy ilay taratasy nampamakiko anao iny ndray so ihany ary fa nomeko anao le baiboly teo akaikiny teo fa ratsy zany de nirehatra mihitsy ary de ahoana tena mahatalanjona tokoa zany ko de tsy nisy naninona veloha no zavatra ny anjeran'le labzi ny rehatra misaotra n'Andriamanitra aho misaotra n'Andriamanitra fa tsy nisy nenenina ny zavatra nanodidina azy afa-tsy ny sary ny anja malala le taratasy iny ihany teo aza voatorakofotra tsy nirehitany trano ohatra ny tena mifono zava-dalina tokoa ange izy zany hoa ina nefa ny mba heritreritrao indrindra le tsy ho tamiko amin'ny maha-olombelona ary anja de zao ny fisainako sy ny fahalalako azy anyseho amin'ny alalan'ny zavatra hafa anja malala tsy haiko na nambarana azy aminao na inona fa na amin'ny alalan'ny devoly na koa amin'ny alalan'Andriamanitra
dia mino aho fa izy io zany faravelomana taona izay ary tsy hiverimberina ntsony izy to le teny tao amin'ny hafana hoe mbola hiverina anome fahasambarana ho anao ho ay io ka dia izay no namay an'ilay sarina sy le taratasy mba tsy eritreretako azy tsony marina tokoa amin'izany ary masy satria ianao to mbola hitako ny velona tamin'ny fahatsiarovana azy ihany fa ohatrany tsy dia mba niraika loatra tamin'ny fisiko e izao ianao vao mahatsiaro fa misy ahy isolo toerana azy izay tokoa ngamba ny marina ry anja ary farany faly satria nitsikitsiky taminao izy izay aloha e afaka le jaliko nandritra ny nandozany ahy ny asambatra mantsy ny tena zavatra ambaniny reny kanjo lasa izy fizy efa nanambara teo amin'ny fahavelony fa sambatra na dia foy ihany aza ny fotoana ny arahanay ary le baibolon'ny veratra hitanao iny moa mino aho fa vokatry ny asan'Andriamanitra manome tsodrano antsika iray fa namandrak'izay zany masy ahoan'izay ravako tena tia an'izay tanteraka ary hijanona ho an'izay mandrakizay za koa nge toraka izany ry anje tsy alala vady afa-tsy ianao rery ihany saingy misy fanontaniana anankiray tiako apetraka ho aty ka asa raha mety ho voavalinao na tsy fa ohatran'ny hoe sarotsarotra ihany aloha e vonina ny amaly an'izany rery lalaiko zao ary misy tokoa ve ny réincarnation na ny fiverenan'ny nofo ray efa maty sy lasa vovoka ho nofo velona indray e asa mavesatra be nge izany fanontanianao izany ka mieritreritra ny tenako sy io ianja malala io amantsy dia izay no natonga ohatrany mahatonga na manontany anao anio raha ny fiverako azy aloha dia zozy no misy zany fa tsy afaka ino ny verenan'ny nofo efa maty mihitsy tsy misy fandraisany tsony ray ny velona sy ny maty zozy zany eny izany hoe fitoviana tanteraka arabatana amin'olona roa na tilo ka sarotra ny anavahana azy nefa tsy kambana ary tsy mifaninona mihitsy dia izay isy anja malala zany dia salamy izany azay mihitsy ise zozy mianja malala ary zao hoe manomboko izao dia fiainona amin'izay ny fanampy ny anaranao atao hoe ianja malala eny ary ianja malala sozy dia ny farana teo ary ilay tantara no soratany Raja Jean Rive tantara nampitondray ny lohateny hoe misy tokoa ve Lampisioly ary Liva niaraka tamin'ny Régis sy Arliva no namelona ny tantara tovy razana mamonjy no nikajy ny sehatra teknika Anjary Liva no nanatotosa